Alarby 12 Jolay 13 anterina ny arahaba ambampirenentso antsika menakavo manaraka ny miaramanonja eto amin'ny MPS ny radio mada amin'ity andro vaovao ity isaoran'ilay naharina ny fitantanany sy ny fitahiny satria dia velona trapamjentsika matoa afaka miona amin'ny alalany sary sy ny feo eto amin'ny radio mada sy ny MPS radio eo ihany koa ny YouTube sy ny Facebook ary eo ny fahitalavitra MPS izay afahanao zany manaraka nyity fandarana ity isaorana ny teknisianina marobe manatotosa ny resaka teknika ary ianao zay manaraka ny fandarana dia isaorana mitafitafy noho ny fahafoizatena sy ny hoe fanokanana fotoana mihitsy anarahana ny fandarantsika dia fantatra fa dia tena manongila tsofina tokoa ianareo ary tena manaraka tokoa ity fandarana ity manoloana ny fivoarany toedrara eto amin'ny firenena ny namana fanirra zafy manatany eto akaiky eto ary dia hitondra famakafakana ihany koa izy afaka minitra vitsy eo dia hiditra vetrany ny solombavambaoka ny Madagasikara voafita ao amin'ny boriboritany fahadimy tamin'ny alalan'ny tiako Madagasikara sady lehibean'ny vondrona parlementaire tiako Madagasikara eo anivon'ny parlemanta eto amin'ny firenena ny député fetra zay no alalantsika azy dia feno de feno ny fandarantsika amin'ity indray mitoraka ity tsy misy ny hoe andrasoandraso fa hiditra vetrantsika amin'ny votoatan'ny fandarana maro ny zavatra nitranga tao anatin'ny 7 ora dia fantatra zany zao fa dia ny hoe fomba ofisialy navoaka ny gouvernemanta fa ny fifidianana présidentny république eto amin'ny tanin'ny république ny Madagasikara dia ny daty zany zay efa navoaka ny CENI moa zany izy io na ny premier tour raha ny deuxième tour ihany koa raha izy zany deuxième tour zany fa dia ny 6 novembre ny premier tour ny deuxième tour na ny fiodinana faharoa raha misy zany dia any amin'ny 20 Desambra izany zay zany ny vaovao lehibe aloha tena nisokajana tao anatin'ny 7 ora horesahana misy de misy fotoana mahalalaka tsara mihitsy ny momba an'izay amin'ny resaka hoe inona ny ady hevitra azo resahana inona ny tokony ho tenenina dia ny CENI moa zany no resaka ny momba ny karakara ny resaka teknika dia adraikitry ny CENI izay fa ny olom-pirenena manana ny heviny manoloana an'io toe-javatra io ankoatran'izay ny raharaham-pirenena dia ny volana io zatron'ny fiainana zay fa ohatrinona ny euro an'io 220 sy 5,000 ariary 25,000 francs mihoatra 220 ariary dikan'izany tena reraka ilay vola malagasy ankoatran'izay 6-60 ny anio resaka fifidianana indray zany zay 6-60 io lay io lay zany le resaka vola tena hoe tena milatsaka 220 sy 5,000 ariary ny euro anankiray hitantsika io sary io isaorana be deabe na manafaly eo ambadika eo fa dia miakatra ilay schéma zany na ilay sary maneho an'izay satria dia tena azo lazaina hoe tena maivana tena maivana ohatran'ny volomborona ho fitenitsika ity vola ariary ity raha pitaina amin'ny euro inona ny dikan'izany rehetrarehetra izany reraka ny toe-karena malagasy ary tsy afaka iodikodina ntsony hoe anka zao mahatonga an'io fa io izy io reraka ny toe-karena malagasy farerahan'ny toe-karena tompoko de midika fa fahantrana izany rehetrarehetra izany ankoatran'ny izay ihany koa natsitsika teo hoe 6-60 ny anio zany verina kely indray tsika amin'ny resaka fifidianana zany hoe voaka iny zany ny datim-pifidianana 7 novembre 7 septambra zany ny filoham-perinasa no mametra-pialana raha ohatra izy ka ilatsaka ny filatsahany anefa mbola resabe amin'ity resaka nationalité nangatahany ity de men'ny frantsay efa frantsay raha fakapitso ny 14 juillet ankalaza ny fetim-pireneny zany ny frantsay anisan'izany ny filoha malagasy izy moa zany fantatra hoe hiteny amin'ny lady asa moa zay teneniny eo aloha fa dia ankalaza ny fetim-pireneny ny frantsay
ny filoha malagasy satria frantsay izy a arak'ireny efa taratasy manamarina an'izany soniavin'ny Manuel Valls sy Bernard Cazeneuve reny dia frantsay izany. Io moa zany hoe andray anjara amin'ny matso any Paris hono ny apahany amin'ny foloalinta malagasy sy ny sisa zany resaka firenena samy firenena zany. Ary tsy tsika rery moa mandray anjara amin'izany fa misy firenena afrikanina ihany koa mandefa any mandray anjara amin'izay. Fa ny raharahantsika eto Madagasikara dia ity fifidianana président ny repoblika ity ka hoe 14 juillet fetim-pirenena frantsay. Ny frantsay zany no akalaza an'izany maneran-tany frantsay taratasy io na zay lazana azy fa rehefa hoe frantsay zany mila fatatsika daholo hoe inona ny ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Raha ohatra moa zany ny filoham-pirenena ka hanapa-kevitra hoe tsy hilatsaka de fa zay zany tsisy resaka itoyan'zay resaka nationalité fa aty resaka hoe filoham-pirenena ity izay hoe nationalité vahiny io no mahabe resaka na inona resahana zany hoe zao ny lalàna zao ny anina misy tsy ampy eo misy tokony kitihana eo sisa efa hatramin'izay eo ny tokony kitihana lalàna fa le amin'ny maha olombelona amin'le maha malagasy mihitsy hoe filoham-pirenenao dia ankalaza 14 juillet afaka-pitso zay ane le izy tena le resaka moralité le resaka amin'ny maha olombelona dia iny no tena manahirana ao anatin'izany raharaha izany lalàna ho isika eo ihany fa ho an'ny hoe malagasy teratany malagasy dia tsy maintsy mandeha be ny saina ao anatin'ny ilay izy. Ankoatran'izay ety am-panombohana ihany dia tsy tsy hita mihitsy ny resaka tontolon'ny fampianarana ao amin'ny resaka tontolon'ny baccalauréat zany manahirana satria mitenin'ireo mpiambina ny fanadinana satria rehefa misy ny fanadinana misy ny mpikarakara de misy ny mpanao sujet misy ny jury misy ny sécurité misy ny isan-karazany zany miara-misala fa ireo lay mpiambina moa zany de tonga de niteny mpiambina ny fanadinana zany hoe aloavy ny volanay manontolo fa tsy apahany fotsiny no anaovana tapimaso ao fa mbola misy volanay ihany aloavy fa raha tsy zany dia alao zay hipetrapetraka alao ataontsika amin'ny fiteny milamindamina ohatran'izay alao zay hipetrapetraka ataontsika fiteny mihaja fa aloavy le volanay feno aloavy ny volanay feno na ny volanay manontolo satria mbola misy vola tsy voaray tany aloha tany tamin'ny fikarakarana an'izany fanadinana baccalauréat izany. Firy-tsika an'io 12 jolay alarobia tsika an'io mibaka amin'ny latsinainy zany ny zavatra amseho de anjarantsika no misaintsaina an'izany hoe ahoana tsara ty fomba fitantanana ny raharaha eto amin'ny fireneny ity. Ankoatran'izay mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra any Katso any tsy manaiky lembenana ihany koa ary ny endry zareo moa lasa lavitra mihitsy hoe takin-drareo esory ny ministra tompona andraikitra amin'ny tontolon'ny fampianarana ambony esory ny prime ministre ny CSS ny teny an'izany de zao any Akatso any de arabaky tena mikatso ny eny Akatso zany manoloana n'izany hoe tena fanenjanana sy fitakiana ataon'ny CSS izany de misy miteny any ambadimbadika any hoe ka matory reo CSS reo manao an'io resaka misy ambadika politika io ho avy ny fifidianana ahoana ny tonga de tenenina hoe esoratra amin'ny prime ministre esoratra amin'ny ministre ny misahana amin'ny fampianarana ambony tsy tonga ho azy zany rehetrarehetra zany fa misy ambadika io misy mampirisika reo CSS reo eto tsy hoe hiaro ny CSS na hoe tsy hiaro ny CSS fa ny zavatra ekeniny rehetra kosa aloha de zao efa ely io problema ny CSS io no niseho fa tsy vaovà. Ahoana moa no amahany le fotoana mpanjakana ny problema iainany gasy amin'ny ankapobeny ko ny CSS ara tsy vaovà ny volan'ny mpikarakara baka ara tsy voaloha
de ahoanany ny jirama jerefo ty izy tapaka foana ny jiro vao maraina zao ny tany amin'ny tanàna tany tonga de tapaka ny jiro tsisy herinaratra de oaoaoa ohatrany lasa fiainana isan'andro zay ane le izy ka eto tsy hoe miaro ny CSS na hoe ahoana ka hoe de iteny hoe mety ho ataon'ny CSS io na ohatran'izany fa ny zahatra eken'ny Besamar de hoe tsy zazakely akory ireo mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra ireo averiny indrem-pandeha tsy zazakely akory ireo fa olon-dehibe olona manana ny maizy azy mpampianatra mpikaroka zany ve de azonao ho rebirebena ho azonao hoe pasipaso anaty aroa mpikaroka mpampianatra mpikaroka avo leta amin'ny tontolon'ny fampianarana zany ko hoe aporsiany ihany na fa aporsiany ihany na tsy hany mihitsy le izy fa olon-dehibe reo olona manana ny maizy azy ary manana saina mieritreritra ihany keo zay zany ilay izy ka tsy mitombola le hoe misy mampirisika zao araka ny tenenitsika teo hoe tsy zazakely reo zany ny zavatra iainana eto amin'ny firenena amin'izao fotoana zao inona ny vahaolana tsy misy afa-tsy ny fifidianana amin'ny 7 novambra mifankahita date ofisialy io fa izay filazana ny date ofisialy amin'ny 7 novambra zay premier tour de mitaky andraikitra zay fa tsy hoe eo fotsiny hiatrika fifidianana zany izy raha nytiako Madagasikara de amin'ny mpanohana ny président Makaravalomanana amin'ny akapobeny mihitsy efa nandray andraikitra hatramin'izay trany amin'ny resaka lisy-pifidianana satria io ny lakle inona zany zao ny lisy-pifidianana definitif na lisy-pifidianana raikitra ivoaka eo satria mivoaka ny datom-pifidianana io zay zao rehefa ndeha hifidy satria tena nysoratra anarana tany hoentina ny karapanondro hoentina dolo de azo entina rehetrarehetra hoentinay koa le maintso kely mety de any mifankahita dikan'izay zany de zao 7 novambra mifantatsika date ofisialy iny famohana an'le date ofisialy de mamatotra ny fitondram-panjakana mamatotra ny CENI zay mikarakara ny lafin'ny teknika sy mamatotra ny ratsa mangaika rehetrarehetra zay voakasiky ny fifidianana vahoaka ihany koa ny olom-pirenena ihany koa voafatotra ao anatin'izay satria misy andraikitra n'ilay olom-pirenena le izy fa aty amin'ny tontolon'ny fikarakarana de verina indray ny lesona fifidianana madio sy mangarahara eken'ny rehetra ao anatin'ny état de droit fanjakana tantalana no ilaina zay ny takin'ny Besamar inona atao hoe fanjakana tantalana état de droit ajaon'ny lalàna fa aza mitady hialabala samy matsiary tena hoe iza ny manaraka lalàna eto de iza ny tsy manaraka lalàna eto na hoe iza mody manaraka lalàna eto na hoe iza mamedika ny na hoe mandrirotra ny lalàna eto Madagasikara inona na lalàna lalàna voalohany ny lalam-panorenana afa miresaka hoe fifidianana ianao nga afaka miala amin'izany lalam-panorenana ny lalam-pifidianana ao anatin'ny taolo zany rehetrarehetra izany ka mora le miteny hoe lalàna fa asehoy ary porofoy ny fanarahana ny lalàna miainga avy aminareo rehetrarehetra zay mpikarakara fifidianana eo de jereniny Besamar le izy fa izay tsy fanarahan-dalàna zay ane mora ane le miteny hoe ny malagasy tsy manara-dalàna mihitsy mafilo resaka code de circulation sy ny sisa fa rehefa manaraka ny lalàna ny any apotony any ny any etapiny any manaraka ho azy reo vahoaka malagasy reo zay le izy zay foana le izy de fa io zany zao fantatr' zao tontolo zao hoe voky ny date ofisialy zany maly de fa ketsiketsika daholo mihetsiketsika fa ny fanaraha-maso tsy maintsy miaraka amin'izay satria be loatra ny zavatra tsy mety sy ny fomba fitantanana tena hoe nisy fiantraikan'ny ratsy tany amin'ny vahoaka malagasy be loatra ny atao hoe fanapahan-kevitra tsy voadinika tsara eo amin'ny fitondranana raha-pirenena io fanapahan-kevitra tsy voadinika fa fanapahan-kevitra kitaitaitra fotsiny sy entin'ny fihetsem-po tsika malagasy ko moa ty entin'ity olon'ny fo ndrindritsika atao Tananarivo olon'ny fo
de rehefa manapa-kevitra de ny fo no mibaiko fa tsy ny saina ary tsy mijery lavitra fa mijery apotomoty efatra any amin'ny 2018 nefa fantatra hoe 2023 no misy fifidianana président république zao vao hoe oy zao hoe raha ny tokony ho izy ane tsy tokony hisy problema mihitsy ny tontolo ny fikarakarana ny fifidianana président république io fa matoa misy ny resabe sy ny problema am'izao fotoana zao sorabola ary reo mbola tsy fantatra akory tena hoe ohatrinona marina zany nanaovana an'izy io any amin'ny lafiny resaka teknika fa na ohatrinona na inona ataon'ny mpikarakara fifidianana any président Marc Ravalomanana vonona sy ny mpanohana azy zay ny tena zava-dehibe zay vonona ary le fahavononana ny dikany de midika ho fanavotana amin'ny Madagasikara sy tena hoe midika ho fitiavan-tanindrazana zay iny ary zay tsy maintsy voizinay foana sanandro satria président Marc Ravalomanana ny voalohany nanambara tamin'ny fomba ofisialy io retany ho rendanitra fa ilatsaka ho président ny république hatreto aloha mbola izy ny voalohany zava-dehibe zay ary na ny tsy eto Madagasikara fa na ny any ivelany rehetrarehetra any manaraka ny raharaham-pirenena eto Madagasikara de tonga de nanome point ngeza be mihitsy am'izay le hoe fanapaha-kevitra izy no nilaza voalohany hoe ilatsaka ho fidiana président ny république ninona firesahana ny ambadika rehetrarehetra any dia manana ny lanjany lehibe izay fanapaha-kevitra izay zany hoe le fotoana tonga de miresaka fotoana mihitsy sika mbola tsy mivoaka ofisialiny hoe amin'ny 6 novambra ny premier tour fa omaly moa zany vao niteny ny gouvernement fa tany amin'ny voalohan'ny volana jolay de efa niteny ny président Marc Ravalomanana hoe henoko ny feonareo henoko ny fitarainana henoko ny feon'Andriamanitra noho izany dia manaika fa ilatsaka ho fidiana président ny république izy ny voalohany teny hoe latsaka dirareo le pampalala vaovao any an-dafy rehetrarehetra indrindra ny ao Frantsa ao isaky miresaka fifidianana momba ny Madagasikara ohatra hoe androany maraina zao vao niteny ny radio France Internationale niresaka momba ny vaovaon'ny Afrika de niresaka momba an'io fifidianana président république eto Madagasikara io izy de niteneniny hoe ny miteny zany gouvernement de niteny prime ministre Tsay Christian hoe fihavanana état de droit sy ny sisa mila apaisement sy ny sisa de fafanampin'izay ozy izy mpanao gazety vahiny dia ny président Marc Ravalomanana ny efa filoha teo aloha no niteny voalohany tamin'ny fomba ofisialy fa ilatsaka ho fidiana ho président ny république misy dikany zany zay loatra ny commentaire kely misy dikany zany ary tena dikan'ny goavana be tokoa inona dikan'izay fahavononana ary efa manome pirofo sahady fa tena hoe vonona anarina zany firenena malagasy zany misy message mantsy reny misy afatra mantsy reny akoatra hoe latsaka fa izay le fitenenana io latsaka ho fidiany zay sy izay le hoe voalohany nilaza fa ny filatsaka ho fidiany zay de misy message ao anatin'izany misy afatra goavana be inona ny afatra goavana be ao na hoy ny iran'ny FJKM inty aho irao aho inty aho irao aho ira 428 izay ao anatin'ny firan'ny FFPM ao ity aho tena hoe fahavononana zay ny dikan'iny le fanapaha-kevitra iny hoe latsaka ho président de république ny président Marc Ravalomanana inty aho irao aho dia samy nandray zany ny rehetrarehetra fahavonona ny dikan'izany fitiavan-tanindrazana ny dikan'izany tsy mitamatama ny dikan'izany io misy miteny hoe didifolo an'ny ho an'ny kristianina ho an'ny mpinaon'Andriamanitra misy miteny any ambady ihany tokony asiana didy faraika ambin'ny folo ho an'ny eto Madagasikara inona ny didy faraika ambin'ny folo aza mitamatama zay ny takin'ny fotoana am'izao fotoana zao ary tsy misy mitamatama mihitsy ary le tsy mitamatama zay dia amin'ny lafiny rehetrarehetra mihitsy io
fanaraha-maso amin'ny atsipriany amin'ny atsipria mihitsy ny ataony zay mpikarakara ny resam-pifidianana eo indrindra ny fihetsiky ny eo anivon'ny mpitondra ny gouvernemanta zareo mantsy namoaka ny daty zay ny lalàna zareo mamoaka ny daty amin'ny fomba ofisialy satria ty gouvernemanta mikarakara ny fifidianana ity de gouvernemanta efa nikotrokotrohan'ny député tary amin'ny motion de censure tary fa ho ny fitenenana hoe sauvé izy hoe tena voafitra tamin'ny entre guillemets ahoana moa no tsy natafitan'izay motion de censure zay zany hoe gouvernemanta manahirana ka itsika tsy andany andro am'izay resaka hoe manahirana any fa tsy maintsy atrehana any toedrarany dikan'izay tsy maintsy araha maso amin'ny atsipriany zay atao eo zay zavatra mitranga rehetrarehetra eo ny toko fitaka fa natao no hita tsy zay ny namorona zany tsy sika ny namorona zany fa ny taolo ny razambe malagasy namorona no namoaka ny fitenenana io hoe ny toko fitaka fa ny atao no hita de marina zany satria fifidianana zany zao no atrehana ny atao no hita ny ataony ty mpitondro ty fa hita nandritra ny 5 taona kely sisa de ifarana efa kely de kely sisa ifarana ny fotoam-piasan'ny filoham-perinasa am'izao fotoana zao raha ny fandehan'io zany zao amin'ny volana janoary 2024 efa folo efa sermenté efa vita fianianana no tondra ny Madagasikara zay le izy zay efa any ny olona vetivety ane zany vetivety zany fa ahoana ny tena antsakany ny fahamarinana sy ny mangarahara ao anatiny ity raharaha ity mangarahara be de be ny zavatra tsy mangarahara eto amin'ny firenena miainga any etapiny any tsy nangarahara ane zany ny momban'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina tamin'ny resaka nationalité io hoe zay zao de efa tsy nangarahara nefa any hoe izy hoe filoham-pirenena tany amin'ny 2014 nisy an'izany hoe nangataka atreto tsy hoe fa naninona ny nangataka de anazy mamaly an'izay teny moa izy amin'ny lahady zany de vita zay ho teneniny eo fa de hoe be loatra ny resaka aparitaka sy ny sisa tamin'ny 2018 anie tsisy nalala an'izany hoe aparitaka ahoana iza moa nanaparitaka an'izany dossier any amin'ny primature any amin'ny Lampamatignon any zany ry Manuel Valls nanao sonia an'izany ao no nafatara malagasy an'izany aty fa de io moa zany hoe fanehon-kevitra tsotra fotsiny hoe raha ny lozika raha resahantsika kely fotsiny momba an'izay tsika tsy de andany andro am'izany koa matoa zany mivoaka zany dossier zany any de tany Frantsa tany zany no namoaka an'izany tsika teto tsisy nalala an'izany fa raha nalala an'izany ny teto an-tanindrazana hoe atrika fifidianana mizavatra fa no mipotra teo hoe ahoana aloha fa tonga de ngamba resa be tsy mifankahitana teto zahatra lojika fotsiny zay rehetrarehetra zay ka inona no teneny filoham-pirenena am'lahady asa anadio tena ve izy inona sa inona anazy moa zay de ho hita eo zay olazay fa ny tena lehibe aloha zany zao de mifiatrehana any fifidianana président ny republika averimberina foana fa vonona ary tena tsy mitsoka ary tena vonona hiatrika an'izany fifidianana zany ny avy aty amin'ny mpanoana ny président Marc Ravalomanana ny tiako Madagasikara pro Ravalomanana ny rehetrarehetra zay manoana be de be manoana fa tsy miteny so de miteny ny sasany hoe reny monsieur télé sy reny tanjombato teny tanjombato reny any diso be zany be de be ary efa misy sationany miakatra eto amin'ny miara-manonjy eto avany akodaoda any tena hoe akodaoda tonga aty ny sasany avany Diego avany Antsiranana any leo an'le lalana tena tsy mamely tena simba le lalana de alao mandeha avion aleo mandeha fiaramanidina amonjy miara-manonjy misy an'izany tonga teto tanora mandroso miverina mandeha fiaramanidina satria tsy maintsy tsonjovina ihany koa ny fahasalamana ho an'izay tsy matata lalana ela be ny vola mandeha any de zao ny vokany zao ny vokatry ny tsy faiza mitatana 5,000 ariary mahery ny ray euro de tsy maintsy hiakatra indray zany ny vidim-piainana ary efa miakatra izy zao ary isan'andro tsy hoe isan'andro akory fa isan'ora de miakatra le vidim-piainana afaka adiny ray ianao miverina eto efa miova ny vidiny io tsy hoe nidina fa miakatra ary matoa zany hoe tena milatsaka
ny lanjam-bola malagasy de ny tsy faiza mitatana ny mahatonga an'izany. Sanadio tena inona indray io efa baribariny taremarika io hoe miozaka mihoatra ny 5,000 ariary ny ray euro, mihoatra ny 5,000 ariary ny ray euro. Averina fanotelony mihoatra ny 5,000 ariary ny ray euro. Lanjam-bola nefa dia manazava tsara maneho ny toe-karen'ny firenena anankiray. Ary ny euro aloha zany zao a mbola anisan'ny vola eto ambonin'ny tany matanjaka référence ankoatra ny dolara. Sinoa moa zany zao fa mihetsiketsika mafy mihitsy ny sinoa. Mba manao zay ho afany izy ary efa mandady ny sinoa am'izao izy ny faharoa zao maneran-tany amin'ny tanjaky ny toe-karena. Sao de varinitsika manarakaraka ny Amerikanina zany Rosianina zany efa tsy tafiditra ao anatin'ny folo voalohany intsony zany. Ny daroka ny Ukraine mamaika azy fa tsy karakara le vahoaka sy ny toe-karena. Nefa misy fetraikany amin'ny toe-karena ty ady ty izay sitrapony Poutine io. Iny moa zany andry zareo any tsy de hidirantsika loatra. Fa mahagaga ady any Ukraine ry foana ny alahan'ny mpitondra eto Madagasikara ka matoa ane atsika sahirana ohatran'izao, matoa ane reraka ny toe-karena de noho ny ady any Ukraine. Apahan-kely amin'ny fahavoazan'ny toe-karena eran-tany izay voalaza zay hoe vokatry ny ady any Ukraine. Fa ny Madagasikara tena cas spécial mihitsy mahatonga amin'ny fahantrany eto dia ny tsy faiza mitatana sy ny fitiava-kely sy ny fitiava-tena, tsy misy fitiava-tanindrazana. Aiza ve re olonako fanampiana hoentina ho an'le malagasy efa tratran'ny kere ary ananina ary de tsy tonga any ny apahany am'izany fanampiana zany fa mbola misy manodina ihany. Nefa de fanampiana avy any ivelany io ain'olombelona anie no vonjeny. Ain'olombelona kere tsy fanjari-tsakafo Grand Sud tratran'izany ary memitatra le faritra tratran'ity kere ty dia mba mitsetra ny raisam-pirenena satria olombelona ireo. Ohatran'ireny le hoe hitanareo reny le mpitsaopinenana resaka migration, resaka mpitsaopinenana hoe misy ady zao ny any Centrafrika mandositra ny olona mankany Tchad. Misy an'izany de ny sasany leo an'le fiainana de lasa mitaingin-dakana de akodia lakana any amin'ny ranomasina Mediterranéen te hamonjy any Eropa na te rehefa Grèce zany moa efa Eropa zany. Zany ny zava-misy any ivelany any. De misy ny famonjena ataony sehatra raisam-pirenena. Ny eto Madagasikara kere de manampy ny any ivelany any zany mihodina indray le fanampiana. De hoe hisokatra amin'ny fanadiadiana. Tsy maintsy ataony fikaroana. Efa nytenenina teto mialohan'ny anaparitahana ny fanampiana ireny de efa tokony mipetraka ny balizy rehetrarehetra, ny arorika, ny fiarovana mba tsy hiviliviliana izy. Matoa zany misy tafapirisaka le entana anampiana ny mpiray tanindrazana ireny. De eo amin'le fitantanana mihitsy ny tsy mety. Ao zany misy lesoka eo amin'ny fomba fametrahana ny fitantanana. Tany amin'ny fitondrana tany aloha tsy mba nahenona an'izany fa ny mahatonga an'izany ihany koa de tsotra ny fahantrana. Vao misy zavatra azo alaina hoe anona kely io fa mibanaka, io fa tsy mipetraka tsara ny fiarovana, io fa sao de ararotina. Le tompon'andraikitra koa moa zany izay any amin'ny sehatra voakasika zay nahoana matoa misy zany ny fanampiana miborika mandeha any amin'tsizy. De zay le hoe tokony didy faraika ambin'ny folo hoe aza mitamatama. Misy fitavozavozanao dia potra daholo izany rehetrarehetra izany. Ka ho avy amin'ny fifidianana. Iny député fetra fa manao sali miditra avy any vonimbonina tsara mihitsy. Ka dia zany rehetrarehetra zany moa zany ety am-panombohana no tondrana an'izay satria député fetra ihany koa mbola misy adidy aman'andraikitra tsy maintsy alehany rehefa avy eo
dia zay aloha zany ny atao hoe taridresaka safosafotsika daholo aloha zany zay azo ndresahana fa namana moa zany rehefa aveo mbola makafaka hiditra lalindalina kokoa am'izay resaka teo zay na resaka datim-pifidianana io na ny hero io lasa milatsaka be vola malagasy na ny resaka baccalauréat io na ny resaka CSS io mikatso ny tontolon'ny anekatso mikatso ny anekatso manahirana zany de tsy maintsy maneho hevitra ny olona manoloana ny fijaliana dahoarina manafaniry miarabanao maromaro zany taratasy eto anoloanao zany fa dia hoay reto izy dahoary zany tsy izy ary misaotra andrina sady makasitraka andrina de miaraba ihany ko anao mpiaino mpanaraka ty fandarana zay eto amin'ny miara-manonja ity misy taratasy eto misy zavatra horesahantsika matomo misy taratasy fa zavatra tikitsika horesahana kely angambany efa nitenen'ny rina teo ihany le izy de maka heritsika any am'ireo faritra maro zay misy fahatapahana zany eny misy milaza fa efa miverina ny rano moa zany fa hatraminao maly zany androany efa andra efatra am'roapolo ora de tena tratran'izay tena fahatapahan-drano zay miarabantsika rehetra de hovakiko aloha zany le faritra rehetra saika Antananarivo renivohitra mihitsy izy ty efa nanomboka tamin'ny maly ary nomaly tamin'ny sivora maraina ambatoroka ambany diaka azy tokana laoty andohalo ambomitsimbona mandrosoa ambojatovo faravohatra ambony amboida ambatonakanga ambotsirohatra ambatovinanka talina renina ambosarikely isoraka apasa madinika tsary lalàna nalakely isotro fiata apasa madinika kady tapaka paribe tsy mialonjafy ambondrona tsy azo tafy ambody filao bioririka sorano andra voangy tsena ambato mitsangana pandrana akady vato atanandro mahavoky anjanahary ambato mainty manjakaray ambodisiry tsy adana pasany malo andomandry cité des profs campus ambolokandrina akato cité ambohipo antsobolo andray sory fort du Seine ambato karanina pantokana ambohida pasapity betongolo ambotrakely soavina andriny besarety avarato zany niara-ny fahatapahan-drano zany saika Antananarivo renivohitra rehefa ndray fa efatra am'roapolo ora zany zao le rano ny tapaka de voalaza moa zany fa hoe misy fanamboarana fantsona zay avaka eny ambatoroka eny de menimenina Antananarivo renivohitra nefa tsy ny sasa ny ambin-drano tao kely ny videna kely mba hisasasana ho tsitsitsina tsy hay hoe firora vao miverina ny rano de ny mpahandro sakafo sahirana mahandro sakafo satria tsy maharaka ny rano mba ilazany hoe tsisy ny bidon iray zany de 10 ariary ho any am'izay mety mahita zany bizina be mihitsy homaly hatramin'ny maraina teo de samy nahita ny rehetra zany fa de misy fiarakodia maro be mitany zotra manodidina an'Antananarivo miaraka amin'ny bidon jaune mitady rano eraka Antananarivo sy manodidina zany de nagaga hatramina manam-boninahitra sy ny sisa miaraka amin'ny bidon jaune ihany koa mba mitady rano reny olona samy hafa reny de zay moa zava-misy fa de mazaka ho le vahoaka satria efa iainan'le izy de lasa miaina amin'ny délestage sy ny tsy fisindrano le vahoaka malagasy ka atao hoana moa zany zay ny amin'iny fa ny androany zany de 80 andro katroka androany ny tokony ametra-pialana zany le filohan'ny repoblika raha toka ho kandida fa mbola ady hevitra maha-kandida azy amin'ity resaka nationalité ty na fivadiana zoam-pirenena zay fa lasa zoam-pirenena frantsay moa zany eny an-tanany zany efa nanary ny zoam-pirenena malagasy izy ka nisy petite vidéo kely zay nambara tamin'ny omaly fa hoe hitafy izy ho an'ny vahoaka malagasy de nagaga ihany hoe resaka nahely gagabe ny rehetra finna koa ary zany resaka nahely tenen'ny filohan'ny repoblika zany de hoe ny marina tsy maty eny marina nge tsy maty fa ny lainga koa mamatotra zatenony zany fa na izany na tsy zany mafimafy ihany le famonoana afo ataon'le filoham-pirenena satria akoatrin'le J-60 zany manomboka androany efa nanambara zany ny teo anivon'ny filakevitry ny gouvernemanta fa hakatoavina ilay volavolana daty nomeny seni anatanterahana fifidianana premier tour ho an'ny 9 novembre de deuxième tour ho an'ny 20 décembre fa mbola andrasantsika androany ny filakevitry ministre
tena amoaka tateraka mihitsy ny am'izay fakatoavana zay hoe inony ny conseil de gouvernement fa ty ihany koa ny conseil des ministres mikasika indrindra am'izay didimpanjakana izay akoatran'izany rehetrarehetra izany masika de masika ny sesesy zay nilaza fa mame 2 hametrahany prime ministre felana sy ny mezy-pre zany hoe ministre ny fampianarana ambony ary ministre ny toekarena sy ny vola ihany koa zany takin'izy ireo akoatran'izay mbola miverina nanao fanambarana grand sud-est omaly ka tazana atao anatin'izay fanambarana atao ny grand sud-est zay ny filohan'ny antoko tsara tafina Andriamatoa-Paraina Auguste ry ministre teo aloha Manatsoa Victor ry Tabera Randriamanatsoa ry Cyril Rasambozafy be da be ny zavatra andresan'izy ireo fa tena goavambe de hoe tena havereno am'zo tena tokony hositrahany ny tale général mpisolontoerina Krampsa dia Ramatoa Jaboto Joselina zany satria be da be moa no niesorina tamin'ny zony rehetra zany misy any efa naverina fa mbola tsy milamina ny raharaha zay nanenjehana azy raha ny vaovao maro samihafa zany de mbola mampiakatra amin'ny feony ny grand sud-est akoatran'izay mbola zavatra horesahanga filoham-pirenena ihany koa ahoany ty jeu des îles ty satria betsaka amin'ny fiahiahina am'izao fotoan'izao raha ivolanaoatra zao zany eto Madagasikara de tokony hiarika jeu des îles efa vonona amin'ny vola vonona amin'ny fotodrafitrasa vonona amin'ny tena fandraisana rehetra ve eo amin'ny lafiny fandaminana lay fanjakana malagasy dia ho hitantsika eo zany ny euro vita mazive le filoham-pirenena ka hikabary amin'ny lahady io ty loha tsisy resaka hoe na ely ty tsisy resaka amin'ny foronina zany euro zany io izy io 5022 ariary ny 1 euro am'izao fotoan'izao efa mihoatra zany am'lay 10,000 mihoatra misy moa zany manao vavazy hoe tratra mipika de mampalahelo ihany le izy am'izao situation iaina ny Madagasikara izao zany fa zay ny zava-misy rehetra de ho resahantsika amin'ny akapobeany zany eny ary efa eto akaiketo ny solomamboaka fetrara lamizafim-bololona mino sika fa anakambara betsaka mihitsy ny député fetra am'ty raharam-pirenena miazakazaka ty ny daty mpifidianana ny jirama ny CCC ny resaka sandam-bola mitotongany ny fitokonany ny mpiasan'ny commune am'tony resaka SMGD tony mbola tsy tapitra ny resaka nationalité ngiahiany Rajoelina ny ao Knapsa sy ny Grand Sud-Est ary tony resaka jeu des îles tony adevitra daholo zany ho fa tena maro de maro izy mihodana any ambadika any miaraba député miaraba faniry ao anatin'izay koa no hitondranany araba ho atsika rehetra mpanaraka n'izao fandaharana eto amin'ny MBS izao de tsy inona koa refa miara-manonja tsy ny MBS ihany fa iarahantsika malala fa ao ihany koa ny radio Mada zay mampita mivantana n'izao fandaharana izao voalohany indrindra dia ho tsarovana manokana ho an'ny androany ny ireo rehetra piraitany razana izay ao ny donam-pahoriana ao ny trapasairanana maro na ny arabola moa de efa tsy resahana itsony ny tsy fahasalamana mahazo azy fa anisan'izany ihany koa miala tsiny tompoko ireo naiboka ponja ireo naiditra ponja amin'ny tsy ara-drarindry no ny sotasota no ny fanapara-pahefana no ny antony maro dia mampahery an'izy ireny satria mafy zany no ny fanehoan-kevitra no ny tsy fitoviana tsy fitovin-kevitra ara-politika dia miboka any aponja na mpanao gazety io na mpanao politika io na olo-tsotra naneho hevitra tany amin'ny tambazotra io dia mampahery anareo rehetra ary ao anatin'izany ihany koa mampahery ny vahoaka malagasy manontolo fa mafy ny zavatra iainany 7 isanjaton'ny malagasy zay indrindra no tsy anginanay eto amin'ny miara-manonja fa ezahana iatrany ny miteny ny tsy hoe misitona akory fa mampafantatra ny mpitondra fanjakana raha tena tia tany razana marina araky ny nambarany dia tokony mijery ny zava-manjo ny malagasy piraitany razana zay namana faniry no fampidirana sy araba dia fifaliana ho andray no mifanatrika amintsika rehetreta ao ny ekipany MBS mampita mivantana sy ny radio Mada ao mpanao gazety namana ny mpamakafaka ao re mbola andray anjara matazana any avy any atsimotsimo any ao ry Bruno avy any Tuileries any tazo koa efa miandry ny torony dia ao tsika rehetra indrindrandrindra mpanaraka izao fandarana zao ny eto toerana eto Madagasikara ary indrindrandrindra ianareo any ivelany any kopakopa tanana makasitraka hatrany amin'ny fanarahana ny fandarana fa fampahirezana ho anay zany
eny ary miresaka tantely amam-bahona moa fiainana miresaka an'izay député Vetra de eto ihany koa zany tsika no mitondra ny teny fampiononana ho an'ny fianakaviany ny lolo Madagasikara teo aloha Ramatoa Rakivola Arivony Janine Hortense izy moa zany dia mpikambana tany amin'ny asa izy tamin'ny fotoan'andro ary efa lolo ny Madagasikara ihany koa izy zay ny asa tany anelanela ny 3 ka hatramin'ny 2 député Vetra ary mpanohana mafana fony Filoha Marc Ravalomanina mpikatroka ihany koa teo anivon'ny antoko tiako Madagasikara izy nodimandry teo amin'ny 90 taonany zany ny lolo Madagasikara teo aloha zany de mitondra ny teny fampinoana ho an'ny fianakaviana rehetra isika zany ary ho an'ireo niara-ny asa tamin'ny zany ray aman-dreny lehibe zay nanana ny adidy ho amin'ny fitiavan-tanindrazana sy ny fandraisana andraikitra teto amin'ny firenena izany. Ankoatr'izay moa zany dia arabaitsika ihany zay moa le tantely ambambona fa navita didy koa inge député Vetra tamin'ny lahady teo tamin'ny fandarana tamin'ny fahitalavitra tsy miankina iray dondresaka niaraka tamin'ny mpikambana amin'ny birao politika zay mpiara-miasa amin'ny birao politika moa zany Julien André Morasata député Vetra de betsaka ny message ny afatra azo ny antso ataribe zay nanome fakasitrahana anao amin'ny fijoroana mandrakariva ho an'ny antokotiko Madagasikara miatrika an'ireny olony fitondrana ireny zany ary fametrapetrahana le adevitra tena mitombona moa zany zao zany tena mazava tsara misy tamin'ireny adevitra eny aiza ny tena botolo zay mihitsy le fanamarihana nataony olona fa tena fanohanana botolo zany ho an'le mpanohany an'le fitondram-panjakana fa ho an'ny antokotiko Madagasikara de tena sady mpanao politika no teknisianina raha teo mametrapetraka am'izay zava-misy aina firenena zay de mba tsy ahabekiboa député Vetra mampitra am'izay teny fisaorana zay nampitany reo mpanaraka mifandarina miara-manonja sy reo tany amin'ny afatra miafina sy ny antso ataribisy samihafa ny amin'ny hoe fakasitrahana anao sy Andriamatoa Julien André Morasata tamin'ny fandarana zay nitanterahana tamin'ny fahitalavitra tsy miankina TV Plus dondresakiny zany. Eny ary aloha tonga de ho antaniko député Vetra aloha zany ataoko hoe fanombohan'ny adevitra ho tsetsatsetsatsyaritsy izy ty zany ny amin'ny hoe efa nakatoaviny teo anivon'ny gouvernement tanandritry ny filakevitry ny gouvernement taomaly zany lay daty volavolana daty zay nomen'ny senia isika teto amin'ny fandarana miara-manonja fa ny antokotiko Madagasikara ihany koa de efa naniry mafy mihitsy ary betsaka ny atrikasa député Vetra nangatana zay avoay io daty io ary raha ny tokony izy de efa mivoaka herintaona mialoha mba hiomanany rehetra amina saina tony amina resaka fandaminana ara-teknika sy hoe fifaneraserana amin'ny vahoaka zay hangatahana zay latsabatom-pifidianana zay amin'ny alalan'ny fahefana avy amin'ny vahoaka izany datom-pifidianana zany kanefa moa lay fanjakana nampifilafila mihitsy omaly zany raha ny adevitra député Vetra de hoe to efa nikeny teo anivon'ny filakevitry ny gouvernement andrasantsika moa zany filakevitry ministra izany datom-pifidianana zany inona ny tonga de azo ambara avy hatrany député Vetra malohana izany. Ao anatin'ny marina tokoa tsika namana faniry raha resaka fifidianana no ambara ary taoriany zay fanambaran'ny gouvernemanta raha avy mitapahany tao anivon'ny filan-kevitry ny gouvernement zany hoe fanamafisana ny daty ny 7 novambra natanterahana ny fihodinana voalohany ary ny 20 desambra ny fihodinana faharoa dia manakambara tokoa isika manoloana an'izay amafisiko ny teny namana faniry teo ary apiko ary ny amin'ny hoe nefa volana febroary ane namana faniry sy mpiaino ajainy nefa nandrosany zany daty sosikevitra na daty zany anatanterahana fifidianana zany teo anivon'ny Vaomera Mahaleo Tena. Eny Vaomera Mahaleo Tena moa manahirana kely miteny azy satria tsy de tena mahaleo tena izy kanefa moa sendrany tsy fidiny ve sa sendrany tsy azo anoarana fa dia iny tsy de asitsika commentaire loatra fa izao makasika an'izay daty zay ihany dia efa imbetsaka ny avatia ny hoe vondrona misy ny tarihan'ny président Ravalomanana sy natokotiko Madagasikara nefa niomana hiatrika izany fifidianana zany ary nanamafy hatrany ny amin'ny hoe fifidianana ihany ny fampitaiza tamin'ny vahoaka malagasy ny amin'ny hoe fifidianana ihany no angalana fahefana fa tsy toy ny nataon'ny sasany tamin'ny 2024 zay fatatsika mazava tsara hoe iza izany naka amin'ny fifidianana tamin'ny kery
tamin'ny alalan'ny fividianana na nytafiko na ny fandrendrehana ny saim-bahoaka sy namitahana ny vahoaka zao ny zava-manjo atsika dia na de anisy anatao hoe victime tam'zany aza ny filora valomanana sy ny atoko zay tariany nytiako Madagasikara sy ireo vovonana manoana azy a dia mbola zay zany zay atao hoe fahamendrehana fahendrena nasehonynao président Ravalomanana ny am'le hoe tsy mamaly faty ary na inona nataony teo aloha indrindra mbola mitondra am'izao fotoana zao a dia tsy miala am'izay tsika tsy miala am'izay hoe ny fifidianana irery ihany a no angalana fahefana zay mahatany républicaine sy démocratique any Madagasikara ka tsy ataotsika ohatra tsy ho raisitsika ny ohatra ratsy nomen'ireo mpitondra ankehitriny raha ohatra ka nitondra ny teteza mita tamin'ny alalan'ny fanonganam-panjakana tsy avelan'ny fanitantara tsy fanadino ka izay no azoko ambara amin'iny satria mbola miandry isika mbola betsaka ny tsy tomombana mbola betsaka ny fitakiana fa misy ny fivoriana angokevitra ny rahantsika nandre iny zay nanasany ny ary anasany ny evanivon'ny FFKM ireo mpisehatra ara-politika rehetra ireo anivon'ny firaisamon'ny-pirenena sy zay voakasika ny amin'ny fikarakarana fifidianana ary mbola monjy an'izany ny tenanay rehefa avy eo eny amin'ny FLM fiangonana loteranina malagasy a eny Ambatovinaky ka ny azoko ambara de hoe vonon'izay a fa misy anefa ny zavatra tsy maintsy ho takiana na inona datsa miditra tsiny ny isika ao anatiny atao hoe période na pré-campagne na tsy voafaritry ny lalàna ara fa manomboka kosa amin'ny fotoana nanaova ny gouvernemanta fanambarana amin'ny fanahikana na fiantsoana ny mpifidy sy fampiomanana ny mpifidy hoe amin'ny fahasivy ny volana novambra 13 no anatanterahana ny fiodinana voalohany dia afaka ambara ihany koa afaka ilazany zay fa miditsika ao anatin'ny fotoana ny atao hoe pré-campagne dia misy ny zavatra ho takitsika amin'ny mpitondra fanjakana ary amin'ny fomba entitra maromaro le izy fa misy vitsivitsy ihany reto resahako hoe eto ny fotoana farany hitenenanay aminareo hitakinay aminareo ny tsy fiandaniana ny tsy fanaovana am'zana tsy ndrinila amin'ny fitantanana ndrara-panjakana ny hoe neutralité impartialité de l'administration amin'ny lafiny rehetra io fa fahalalana maneho hevitra ny resaka fahalalany ainao manjery ny fitoviany rehetra eo anatrehan'ny lalàna indrindrandrindra ny lalàna makasika amin'ny fifidianana dia anisan'ny noresahanay zay fa za tsy hiditra amin'ny atsiprieny akory fa anisan'ny takinay tamin'ny alalan'ny RMDM izay avaty anivon'ny mpanaradiny filora valomanana tamin'ny 17 sy 14 ny volana jolay tao anatin'ilay fekevitra 9 de nisy anaky telo ny takinay tao hoe voalohany a firafitry ny seni tokony isy solotena ny kandida rehetra ao mba ifampatokytsika tsy ifampiayatsika am'izay fikirakirana ny voka-pifidianana sy nrehetra ny faharoa dia ny resaka ACC ny amin'ny hoe tokony ny ihany koa ny ACC ampiofana ampianatra ny amin'ny resaka fombafomba fiomanana amin'ny resaka fanaovana fitarainana mba ho azo raisina sy mitombona fa tsy ho tsongolohana any amin'isan'ny exemplaire any amin'isan'ny resaka endrika na ny forme an'lay izy na ny fond an'lay izy na inona daholo ny tokony atota taratasy takina mba ahafahany asesena ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana mandray a sy miconsidere sy mandinika izany zany anisany ray ao anatin'ny maro izay takitsika amin'ny fomba entitra ny anatanterahana azy satria tsy sarotro zany a de manatena fa horenareo izany manatena izay ary mba tsy isiny ny lonolono a sy ny korota reto amin'ny firenena efa miditra anatin'ny pré-campagne sika am'izao fotoana zao aoko zay ny fanaovana mizana tsy ndrinila fa efa kely sisa iresakytsika rehefa aveo mety mbola tsy vaovao masiso reny a fa makasika ny raha-pirenena ny resaka hoe zo-pireneny ny filoha-pireneny ny resaka fifidianany ny resaka neutralité de l'administration na ny tsy fiandaniny tsy fitany lany zany tena hoe zava-dehibe mba isiny mametraka miantoka ny fitoniana eto amin'ny firenena zany indrindra député fitra efa tonga de larosona moa zany le izy a nisy azakazaka aray tosika mihitsy izy ity atao anatin'ny herinandro maromaro ny voan'iny antota taratasy iny
ianao moa zany tamin'ny fandarana tamin'ny tondresaka zay nataony fahita lavitra rahavavy TV plus de nanontany mpanoana amin'ny fitondrany inona no antony nakan'ilay filoham-pirenena ilay fizakanjo pirenena frantsay naturalisation zany tsy nahazo mbalo mihitsiny zany tamin'ireo mpanoana ny fitondram-panjakana zany fa de mipetraka foana ny hoe tsisy hafoana marama malagasy ny sisa zany ka zany adevitra zany tamin'ny falandrinandro mbola nisy anko ny mpitarika ny RMD matany ivelona ny hevitra azotsika antoka député fetra satria misy anko ireo pahilalana maro samihafa maneho hevitra zay milaza hoe zao io fa misy any koa nefa netrony maty fanahy tianao interprétation momba ny lalàna samihafa momba ity zopirenena ity ka everina fa mbola tokony ihany hanokafana adevitra zany satria nisy trangan-javatra maro zay mampieritreritra ihany amin'ny tony lafin-javatrony amin'ny hoe tsy adevitra ntsony any ny amin'ny hoe double nationalité nga iany rajoelona fa hoe efa nationalité tokany izy de zopirenena mafrantsay azy raha oarina amin'ny lalàna zay andiny faharoa amby efapolo zany zay anatin'ny code de nationalité malagasy député fetra marina tokoa fa niteraka resabe teto amin'ny firenena ary zany resaka hoe zopirenena andriamatoa andro rajoelona izany tato ato tato anatin'ny herinandro vitsivitsy zay ny zavatra tsotra na tsy voatery agrégé en droit ny tena na manana agrégation en droit de izao zao faniry totika amin'ny indrindra mipahilalana ny vatona sonotry ny tany ianareo inona ny fiteny azy ireny mpanoratra lalàna ianareo ambara fa mahay ny lalàna zao aloha ny fanamarihana voalohany namana faniry rehefa mamaky ianao lay andiny ny faharoa amby efapolo makasika ny iny hoe manahoana ny zopirenenao rehefa ianao efa feno taona no mangataka zopirenena ana firenena hafa dia very ho azy ny zopirenena malagasy izay no mahazo ary izay no tokony tonga de miatra tsy tokony fa tsy maintsy ampiarina tsy maintsy ho iaho amin'andriamatoa andro rajoelona zay filoham-pirenena mazava ny voalazany andin'ny faharoa amby efapolo namana faniry tsy pahilalana be ny tena fa nianatra droit kely varavety fa rehefa diniany zany voalazany ny andin'ny faharoa amby efapolo zany namana faniry dia tsy resaka lalàna tsony ny tokony hitondrana azy fa resaka fahazahoana teny frantsay resaka compréhension ana hoe inona mitiany andiny roa izay tiako ny manamarika eto fa mahaleo tena raha ny fijery azy raha ny tena izy dia andiny ny mahaleo tena izany andiny ny faharoa amby efapolo zany na ny verbe ampiasaina ny temps ampiasaina dia amin'ny présent de l'indicatif zay zany raha ohatra ka mba nianatra teny frantsay kely tika sy nianatra grammaire conjugaison nianatra ny rehetra présent de l'indicatif no itenenany ao fa tsy ny resaka hoe tsy nampiasa ny conditionnel ary tsy nampiasa n'lay reko hoe doit être na hoe nisy hoe devoir hoe tokony tsy misy an'izay ho anatin'lay lalàna ka rehefa mandinika ianao zany dia any amin'ny resaka fahazahoana fotsiny an'lay tiany le teny frantsay ambara no tokony hitondrana n'lay raha rasy ny adevitra raha tena izy tsy tokony isy adevitra tsy tokony isy adevitra itsony zany zavatra zany fa hoe rehefa ianao mangataka zopirenena afa akoatry ny mamalagasy amin'ny fotoana aty aorina ny mahafeno tananao dia esorina aminao esorina fa tsy misy milaza mihitsy hoe tokony ho esorina aminao ary akoatra zay ihany koa tsy misy fepetra ny takinana hoe condition requise ao anatin'zany zavatra zany na hoe alefany ianao renvoyeny makany amina article hafa ny fampiarana azy fa mahakasika manokana aloha ny andriamatoa andro rajoelona zay nangataka ny zopirenena frantsay amin'izy efa feno taona ny andiny ny faharoa amby efapolo dia efa manala aminy ny zopirenena malagasy zay le izy very izy io le izy moa eo amin'ny écran io andininy voalohany amy chapitre voalohany hoe per la nationalité malgache le malgache majeur qui acquiert volontairement une nationalité étrangère tena mazava teny frantsay faran'zay tsotra very ny zopirenena malagasy ho an'ny malagasy ampitaona izay mangataka na mahazo atsitrapo ny zopirenena vahiny zay ny voalazany io tsy mila décret tsy mahakasika azy velively ireo le voalazany ty andininy manaraka ty aorina
tsy ninninona ho lazainareo zay efa nifanipaka mahalala menatra akombony am'izay le vava fa efa mirediredy ianareo mpanohana azy satria niazakazaka ianareo amono afo mbola andeha misaim-bahoaka mbola andrendrika saim-bahoaka toy ny nataonareo tao anatiny nanomboka ny taona 5 de io koa nareo mampiteny ary mahamenatra mampiteny an'ireo mana-pahaizana izay tena loloavina tapony loha nefa na tena inanirina reto no mampivandravandra aizy ianao raha matoty ile am'le hoe acquisition par diplomatie moa ny nazahoany ray zay aloha de mirediredy toy ny efa nataony hatram'izay ne sasany ray fa tsy par filiation fa par affiliation zay ko loha de mampome zay mantsy niteniko teo ny tena tsy hoe mahay français makaiza fa mba misy farafahakeliny mba hainy tena araky niteniko teo hoe teny frantsay fahazahoana teny frantsay sisa fehza teny amy teny frantsay zay sisa no tokony hodiniana fa tsisy mamadibadika an'io lalàna io raha mivoyena aria na raha mivoyena ary inge tsy nandefa mihitsy na mifampiarana azy hoe ity ohatr' zao ka mbo fampiarana azy satria raha misy ny olana de raha mivoyena ianao makany amin'ny article 43 na 46 na 53 na araky ny nambarina ny rele milaza azy misy mivoy 53 zany misy mivoy 53 sy rovito ny diplomanao ny anao ny tokony horovitina hoe disposition commune le izy fahatsoana be mihitsiny zany ity mahaly eo tena araky ny teny député fetra teo ty article 42 ty tsisy fangarony amina article hafa ty ary tsisy disposition commune ty ary ty tsy mitady renvoany amin'ny article hafa tsy mila décret ty article 42 ty ary te mbanao tsetsatsetsatsyaritra député fetra satria zao raha misy code de nationalité tena tsara rindry tena bien rédigé de ty code de nationalité malagasy ty anisan' zany satria mipetraka foana zany le droit comparé rehefa nanoratra ny tony dia tsy maintsy misy foana ny fakatahaka eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena dikan'izany tena niasan-doha niasana saina fanaovana antony zany ka zao ndray zany zao le adevitra mandeha any ambadimbadika any député fetra satria sahirana le fitondram-panjakana indrindra le ramsekely de zao miketriketrika zavatra fa rehefa avy nampiteny an'ireo karazana andream-bavilanitra maro tsy nentina resy lahatra ny olona zay mizara ny hevina sy milaza azy pahilalana sy ireo zay manodidididina an'le fitondram-panjakana hoe moratoire antony io fa efa ela loatra zay aloha de resantsika 18 eliana 18 hoe antitra tsy tena gaga tsika otsika ny lalam-panorenina amerikanina inge tompika efa 200 taona fa afaka iaina ny amerikanina tsara ny lalam-panorenana ka ny atsika ty code de nationalité tamy 1960 zany hoe raha raisika 13 taona am'izao député fetra le code de nationalité inona ny olana am'zany fa zao ny olana zany ary ity zay le hoe méthodologie zay le hoe maniera zay le hoe fomba fiasa am'le façon rajoelona sy manodidina azy tahaka ny nataony tamin'ny 14 rehefa mahendombanjo ka te hirotsaka ho filoham-pirenena rajoelona de nanaovana conférence nationale teny amin'ny CCI vato de nitaheny sur mesure ny constitution zay nisy teo aloha de navadiko 5 taona fahafahana mirotsaka ho vidiana ho filoham-pirenena satria 5 taona amin'ny fotoana iny le ngarajoelona ka tamin'iny 4 taona vao mahazo mirotsaka de nitahena sur mesure le constitution de nandany-mbola be amina miliara am'lay inona moa zany lay etaeta lay faniriny le andro rajoelona de zao ndray mandeha le ketrika samihafa hoe azo everina ny itondrana n'io adevitra code de nationalité io eny amin'ny anteny meram-pirenena mbola ho tahena sur mesure ndray zany satria manelingelina n'le filoham-pirenena le izy de andany-mbola ohatrinona tsy toko tsy firohana ndray zay le hoe manahirana kanefa zavatra tsotra araky ny nambarany député fetra teo mamaky teny tsotra fotsiny ianao de tsy mila manao interprétation fa mazava ny zavatra ambarany ao anatin'zany article 42 zany fa reto pahilalany reto moa zany hatramina mpampianatra député fetra manafangaro an'le izy ary miezaka izy fantatry ry zareo fa zao le problème ahoana ny fomba hiarovana an'le filohan'ny repoblika amin'ny eo adevitra io satria misy zavatra maro be ao ambadika io zay manelingelina ohatra antony misy antony maro be ohatra ny asa nataon'le filohan'ny repoblika nanomboka 7 zany adevitra be ny amfanapahakevitra andraisina sosonina taony sisisisisy satria raha ny tena marina ny condition d'éligibilité tsy tokony rotsaka izy fanafeny ny lay fizakan-jo pirenena frantsay raha izay
faharo ny amin'ny négociation internationale rehetra nataon'le filoham-pirenena ihany ko député fetra adevitra be satria amin'ny négociation internationale tsy azo atao ny manana fizakanjo hafa iveran'le firenena ny adevitra eto de zao iandrajoelona filoham-pirenena zay a symbole de l'État osika député fetra rehefa miresaka an'iny foana marina tokoa zay satria mampametraka baraingo ary napetrako zay fanontaniany zay fa nodindra la nanao be marenina moa ireo le fandondresaka tamin'ny tenako sy Andriamatoa Zoky Julien Ndray Morasata zay mpikambana amin'ny bureau politique an'tika Madagasikara tao amin'ny fandaharana tsy maninona moa tononona eto izy satria saorana zareo tamin'ny fanasana nafahana ny fandondresaka tamin'ireo olona mpanaradia sy manana andraikitra eto amin'ny firenena de atao moa sénateur izay voatendry nitendreny ny filoham-pirenena ho sénateur ary amin'ny loko volomboasary tao ihany koa ny ministra teo aloha ary tale général ny tetikasa ny filoham-pirenena isaorana tamin'ny fifanatrehana fanafahana namoaka nafahana nahita ny mbola endrika botolo ary fanamariany maro zay isaorana ny rehetra zay nano hevitra mety nisy ny io moa toy ny lalao rehetrarehetra ihany fa ny politika marina tsy kilalao fa misy ny atao hoe fiandaniny tsy maninona zay ny azo ilazana azy fa nefa naizanina zany tsapa tao anatin'zany ady hevitra izany ny mbola fomba fanao ny pomba ny Andriamatoa Andry Rajoelina zay mbola miaro be fatany ary tsy mamaly ny fanontaniana tsotra zay apetraka amin'ndrareo satria solotena ny filoham-pirenena sy ny atoko na ny vovonana misy satria secrétaire généraly secrétaire national lefitra ilay ny fandokevitra ny fandondresaka tamiko akoatra n'lay sénateur mahalala tsara satria tale général ny zany tetikasa ny filoham-pirenena zany rehefa niresaka teo izahay dia nametraka an'izay fanontaniana zay satria faniry moa napatsy azy hoe raha araky ny satria nareo moa zany miaro azy hatramin'ny farany ninninona ataony eo miaro azy hatramin'ny farany nareo inona no antony angalany n'Andriamatoa Andry Rajoelina raha to ka mbola filohan'ny teteza mity izy ny mahafilohan'ny teteza mity azy aloha de fa tsy araky ny lalàna fa efa nisy fandikana sy fanitsakitsahana ny lalam-pandrena tao satria fanongana-panjakana ny nahatonga azy teo am'izay toeran'izay tao anatin'zany teteza mity zany nanaovana tantely afadrakotra ny are-pirenena tao anatin'zany ny tena fitantanana baranahany fa nanao zay tiany ataony rehetra karazan'ny atona ary nahatony rareo mihitsy ny atao hoe lalam-panondrenana sy ny atao hoe tany-tandalàna ohatra ratsy ny menitsiditra tsipireny am'izay eo indrindra ny mampametra-panontaniana ary nametrahana ny fanontaniana mazava tamin'izy mirahala ny fandondresaka taminay hoe raha araky ny fijerinareo araky ny eritreritrareo inona no antony angatahana filoha président io resahako za tsy tena teteza mitina atao hoe mpitondra ny firenena tam'izany fotoana zany nanangalarina ary lay fahefana mangataka zo-pirenena firenena hafa de tsina fa firenena frantsay tsy namaly manao tonitsy eniny tsy namaly izy nakely varavety isika ny tonga de amaly ary efa namaly ny namana faniry soa izay tompona andraikitry ny RMD ny velany any ny amin'ny hoe antony maromaro lo izy natsapy izy ary resy lahatra fatany tsara mihitsy mifeo ny fieritreretany de nahafantatra fa nanao ny tsy nety izy teto amin'ny firenena nandika lalàna izy nandika lalam-panorenana izy nahatonga korotana izy nampitotongana ny toekare-pirenena maro ny voka-dratsiny zany zavatra zany ary mba tsy siny fanenjehana mba hahafany miala am'izay mety ho fanenjehana satria tena tokony nisy ny fanenjehana azy araky ny lalàna tena tokony mihitsy tokony nisy zany dia nangataka izy zo-pirenena frantsay tsy voavaly ndrareo ny ary mbola takitsika eto androany satria ny rahantsika nandreo maly ny fanambarana nataon'ny filoham-pirenena ny amin'ny hoe reko ny fanontanianareo reko daholoa ny etaetanareo manoloana ny zava-misy am'izao fotoana zao somary raha mafahapana mahakasika ny zo-pirenena mahakasika ny fahasairanana mahakasika ny fitotonga ny zandam-bola atsika sy ny sisa izay mbola hiteraka fahasiaranana ambony satria maro ny entana hafarana fa tsy ampy ny vokatra izay ivokarina eto atoerana de zao nitodiako amin'Andriamatoa Filoha Andriamatoa Filoha ianao zany manambara trano fa tsy misy afaka anakana ary ilaza fa tsy tia tany razana ianao sy ny raha mikorina malagasy any anatinao zao ara ny fanontaniana Andriamatoa Filoha tia tany razana marina ve ianao nanao an'ireny fanonganam-panjakana tamin'ny 2024 reny dia izao ny vokany ny korotana ny totongana ny toekarena ny resaka arikarena moa zany dia reny
no atao hoe indicateur reny ny atao hoe maridrefy afahana mahalala sy mandrefy atraiza ny fivoarana lay toekarena fivoarany mahaolombelona ny fandrosoana na ny fiamorana any am resaka maridrefy iraisam-pirenena indicateur universel reny iraisana fa tsy an'ny malagasy irery reny no afahana mandrefy andre matofoloka zao ara ty tanyrazana mariny anao mametraka fanontaniana aminao ny tenanay zay aty nivo mifanoherana zay atao miara manonja ny tenako amin'ny masolombavambahoaka zay manara-maso ny asany mpanatanteraka raha ty tanyrazana ianao tsy namela ny fitsarana andefa any amponja apivoka any amponja ny olona tsy mitovy hevitra aminao na mpanao gazety io tsy voatery afa tia mifanoherana ireo tsy voatery mpikamba ny tiako madagasikara reo fa raha tena ty tanyrazana ianao ka nahatsapa ihany ko akoatran'zao hoe fandefasana any amponja tsy aradrariny piray tanyrazana aminao satria tsy mitovy hevitra ara-politika ary sa nyjoro ny tsikera ny zavatra tsy mety teto amin'ny firenena sy ny fitantanana izay ianao no mpitarika ny faharoa mahakasika an'ireo akoatran'ireo mpanao gazety sy ny mpanao politika dia misy ny teknisianina toy ny dokotera tany aparafara vola tany maro ny teto amin'ny firenena olona naneho hevitra na teny amin'ny 3 me olo tokana izy nanao fanehoan-kevitra ary marina ninonao ambaranao tena marina ny zavatra nambarany satria fitakiana ny zony noho ny karama sy ny tambo karama izay tsy voarainy no ny antony ny saika nandefasana azy tany amponja na nesorana azy tamin'ny asany raha ohatra ka ekena mbola tsy mpiasa raikitra izy fa mbola tao anatiny reny atao hoe mbola contractuel na mety employé mbola resaka courte durée fa inona ny natao anareo nampitahoriny chef district nampitahoriny DRS na ny taleparitry ny fahasalamana ananako ato ary efa nalefa ny namana solom-bavavahoaka tato amin'ny fandaharana za raha tsy diso izay tahiripeo zay ve ny atao hoe ty tanyrazana ohatra tsotra fotsiny ary ny fahatelo zay nisan'ny lehibe indrindra tsy tafavoakanao le baolina andre matofilo tsy nahafaty baolina ianao raha baolina kitra ny resahana ohatra tsotra iny fa resaka fitantanana ny firenena ny resaka toe-karena ny ara-tsosialy tsy navita ny zavatra ny lokalokanao ianao tsy velo ranonao raha ohatra ka resaka fifidianana fotsiny no resahako tsy velo ranonao akory ny fikarakarana fifidianana na ny resaka hoe iresaka fanombanana ny asan'ny politika akapobeny ny gouvernement tsy velo rano mihitsy io sady tsy programme zay indrindra tsy programme gouvernemental fa voalaza disposition constitutionnelle na fiteny azy nefa dia ny resaka nataoko ary amafisiko eto raisinareo toy ny fanananareo la izy ary tsy vitany hoe raisinareo toy ny fanananareo na ny élection na ny administration ny any atao hoe état na ny atao hoe lalam-panorenana raisinareo toy ny fanananareo tsy vely ranonareo na tanteraka io na tsy tanteraka fa tsy tanteraka moa ny akamarony tsara ho fantatry ny vahoaka zay ty tanyrazana ve anao andre matofilo averiko indray mandeha maro ny tsy tanteraka natao fialana ary ny valiko an'izay mihitsy le tao amin'ny le ekipanao tao amin'ilay idondresaka nanao hoe ok zay re atsaharo le firesahana an'le ady any Ukraine ary ifanaovany rosianina sy ny ukrainianina atsaharo le firesahana iny isy pandemie teto zao ny zava-nisy ry vahoaka malagasy na ny vahiny zay manaraka an'izao fandaran'izao nahoana zao ny fanontaniana tsotra napetrako nahoana ny laharatsika no nidina 10 mahery tsy nahatazona ny laharana nisy atsika isika zay nisy atsika tany alohan'le pandemia lay valanaretina sy lay nisy ady tany Ukraine fa ny olona samy niarany io ny firenena rehetra tsisy épargné na tsisy afaka ny ala tam'izay le atao hoe valanaretina zay fa naninona ny atsika malagasy irery no ny totongana raha ohatra ataoko hoe tany amin'ny larana fa 50 fa 60 isika zao tsika any amin'ny larana fa 70 ano any zara raha misy efatra sisa anyerinantsika dikan'izay tsy misy idirany na mety nisy idirany ilay hoe ady any Ukraine fa ny tsy fahaiza mitantana ny tsy fahaiza mitantana karaha tena ty tanyrazana lay filoha efa ela ny tokony nametra-pialana na ny aiky hoe tsy haiko ilay izy fa dia ny endry misy teny malagasy mahazava tsara an'izay manao hoe ny endry mody voky namana faniry ny ambola tiako apetraka foana anatin'izay fanazava-kevitra zay manampy ny teny député fetra teo ny am'le hoe ny tsangana n'le filoham-pirenena mandehandeha iny
zay misolo tena n'le fanjakana anaiza anaiza indrindrandrindra hoy a amin'ny négociation internationale na ara-diplomatika na ara-économika na politika de mibaby fiandrianam-pirenena zany dikan'izay tokony fizakanjom-pirenena iray ihany ny entiny any rajoela de fizakanjom-pirenena malagasy zay izy no misolo tena ny eta malagasy mandehandeha etsero fa izy zany de amizaka ny zom-pirenena frantsay capot d'état ihany rajoelona mampanao beloty capot d'état ihany rajoelona am'zany satria veriasina ny endriky zay a fiandriana-pirenena am'izay a alehan'ny rehetrarehetra zay de zay io mahatonga atsika sahirana sy mety tavavoaka am'izao fotoana zao raha ny tena marina zany de hoe lay Madagasikara dia tsy mbola izy ara mbola eritreretina ho filo satria mbola manana firenena hafa izy am'ilay fizakanjo anankiray ny resantsika satria tsy double nationalité io olona io lalàna no miresaka azy efa simple nationalité ohatra tsotra zany raisitsika zany député fetra misy olona anankiray zany a feno taona 20 taona na 20 taona na 20 taona le olona io fa zao vehivavy izy mademoiselle io olona io zany fa rehefa anambady izy de tsotra be sy safidy izy anambady amina ipony zany de lasa izy manatona any amin'ny firaisana miaraka an'le hovadiny de rehefa misoratra izy amin'iny fotoana isoratany iny mivadika madama izy tsy mila décret zany tsy mila entina any amin'ny assemblée nationale zany ka anaovana moratoire na ilaina juriste international na national na national na mpitondra teny gouvernement tano interprétation fa lalàna mamadika azy hoe mademoiselle izy afaka 30 minitra izy lasa madama zay ny lalàna malagasy tsy mila tsy mila didim-panjakana zay indrindra soratra vita de ohatran'izay tiany any rajoelona ity amin'ny fotoana zay nanaovany sonina ataony ny fangatahana demande formule de ny soniaviny le izy navoaka ny didim-panjakana frantsay de nanao fianianana koa de nanakio izy fianianana izy de mivoaka ny journal officiel dika amin'iny very avetrano automatiquement le zom-pirenena mamalagasy azy rehefa mamaky an'lay texte zay tena tsy mana-paharoya bien rédigé ny code de nationalité malagasy raha mamaky an'io hatramy voalohany ka hatramy farany tsika tsisy ohatran'io nandeha ho azy tsika nandeha ho azy bien rédigé code de nationalité malagasy dikan'izay very avy atrany izy amin'ny article 42 article 42 mahaleo tena tsy miankina mitady renvoi tsy mitady décret ary tsisy disposition commune natadiaviny zany zay le raharaha de eo zany ny adevitra ahoana mise en œuvre an'io anjarany rehetra zay député fetra mifantatsika aloha zany de zao betsaka ny efa maneho hevitra ary efa lasa lavitra ty adevitra ty matoa zany izy 3 semaines naty aorina vo iresaka amy lahady zao mihitsika fa tsy maintsy anadio teny izy tsy maintsy anadio teny de io tsisy resaka hoe tsisy anafoana ny raha eny ny raha ny menamena raha ohatra ara le olona peau rouge na peau jaune ohatra ny coréanina sy ny sisa ny raha menamena foana tsy mety hivadika orange io raha anao io menamena foana ny raha anao fa zao ny lalàna tompoko no mifehanao zay ka raha ny lalàna mfe zay mazava be zany efa tsy malagasy andriamatoa iandry rajoely ahoana mise en œuvre an'izay anjarany rehetra zay efa miasan'zany ny mpahay lalàna efa miasan'zany fikambanana sy ny antoko politika rehetra député fetra raha misy mbola namafisantsika an'izay ny ao an'ny mbola hoe marika ary tsara tsy resaka teknika be isika mba ho azony ny mpanaraka ny fandarana sy ny vahoaka malagasy a ny tiatsika ambara tsotra lay izy ezaka hoa iresaka amin'ny fomba tsotra raha ny ohatra ray mahalaza ary tandrify izay a tsy fananany itsony ny zom-pirenena malagasy satria efa ndresantsika teo ny fehezanteny amin'ny teny frantsay faran'izay atao hoe tsotra dia eony a fitakina ny nosy îles éparses fanampin'izay eo a ireo mpandraraha lehibe rehetra izay mbola mitondra sy mizaka ny zom-pirenena frantsay a no marana isa eto amintsika tsy sanatry fankalana velively ireo izay manana na
mitondra izany zom-pirenena frantsay zany tsy misy fankalana frantsay eto na fankalana zay miteny anglisy na ireo zay manana finoana slamo na izay manana finoana kristianina tsy misy idiran'zay amafisiko zay fa izao orympanaraka ny fandaharano impiry ny lokaloka le ifilo ary ny fotoana ny tenenany fa tsy maintsy ho azotsika ny ilze parsa dia tena fitaka be vava natao atsika malagasy raha toka nytazomin'ny frantsay io raha nyverina ny fahaleovatena tamin'ny taona 80 dia nytazomin'ny frantsay reo nosy vitsivitsy reo a tsy naveriny na dia namoaka fekevitra inona ny filaza azy a ny firenena mikambana ny mamalagasy an'ireo nosy ireo dia ny lokaloka ingarainy fa tsy maintsy ho azotsika io eo zany no mipetraka lay fanontaniana ary satria tia tanyrazana marina ve le olona satria mandainga amin'ny fotoana itenenenan'izay izy tamin'ny 2 izy iny na 2 dia ny hoe tsy maintsy azotsika alohan'ny fankalazana ny fety ny fahaleovatena 4 jona ny ilze parsa izy amin'ny fotoana io fa mitondra ny zom-pirenena frantsay zay nangatahany a fa tsy par filiation tsy nandeha automatika tsy nandeha ho azy satria tsy nylovany tamin'ny ray aman-dreniny de atao le resaka fandrendrena saim-boaka tony natao tamin'ny 7 hoe tsisy anafoana ny ramokirina mamalagasy ato sy maty tanyrazana tsy ty tanyrazana lay filoha fa mandainga ary lainga marivo tototra tratry ny aloka ny eritreritra tsotratry ny aloka fa io ampotra ny nafenina rehetra ary mbola maro ny avoaka ny gazety any ivelany am'izao fotoana zao anisan'izany le monde tsy gazety aty amintsika izy mety tsy de fantatsika satria no ny fahambaniny ny faefamividitsika fa gazety manana ny lazany maneran-tany le monde mitovy am'ireny Washington Post mitovy am'le Figaro sy ny sisa reny gazety le Parisien reny rehetrarehetra reny a sy ny any amin'ny tambazotra any de miresaka momba ny hoe tsy gasy ny filohampirenena andry rajoelina de lazay vondray fa tsy mahay nininy zany gazety manana ny maizy azy efa mapolo taona ny maro zany a no nanana ny toerany a teo amin'ny sehatry ny zany hoe asa fanaovan gazety zany ary ny any tsy mijery ohatrany aty hoe nde ho gadraiko ianao nde ho censureko ianao nde ho atao connerie ianao ao any cybercriminalité ianao ia tsy misy azany ny any mahalala menatra ary tsy mpanohatra tsy napolisi amin'ny président Ravalomana ndray niteny an'izay fa reny ny vaovao a tena nadiady izy a tena voaka ny heviny a dia mitombona loatra ny zavatra nambarany reny gazety manana ny toerany maneran-tany ho iaho a tsy any ala frantsa ihany reny na eto Madagasikara fa maneran-tany manana ny toerany zany gazety zany andre matofoloha ok zay le famitahana fa iresaka amin'ny vahoaka indray ianao amin'ny alady tena namanaka ohatra tsara be le ohatra namana fanira ny resaka mbola pitovo nisy vehivavy pitovo a de rehefa vita ny soratra tany amin'ny firaisana tany amin'ny mairie dia tsy mila décret tsony fa iny a dia ny lalàna nefa namaritra an'iny rehefa ny soratra ianao nanambady anito anao dia madamo amin'ny fiatso anao a tsy mila décret tsy mila ninina fa mazava tony nambarany andininy fa 2 teny frantsay tsotra kely tsy conditionnel fa présent de l'indicatif dia andre matofolo tsy ho azotsika mandrak'izay anteny an'izay zay a manana lehibe ianao manana super président anao ianao satria nanao fianianany ianao a hoe iaro ny tombontsoa an'lay firenena na azonao zom-pirenena zay indrindra tsy maintsy iny a tsy teny andadilady ianao fa tsy maintsy manaiky ianao ny tombontsoa aloha an'lay firenena ary firenendehibe io a lay firenena atao hoe nanjanaka fa marina moa tsy firesahana fanjanahantany eto fa ny fitahanao le vahoaka malagasy grave zany andre mato haute trahison zany andre matofoloha raha misy ny haute trahison satria ianao de androm-panjakana ianao filohampirenena de androm-panjakana iray ianao mitovy amin'ny hoe androm-panjakana ny antemera-pirenena androm-panjakana ny ACC ny antemerandolona androm-panjakana ny fitsarana fomba lalam-pandrenana fa ny filohan'ny repoblika de androm-panjakana iray mariky ilay fiandriana-pirenena mariky ilay fahaleovatena nefa ianao ny naka zom-pirenena firenena hafa ary tsy izy fa firenena frantsay tsy hoe mankala velively aho a fiara-miasa ilaina ny firenena rehetra na ny teny anglisy na miteny frantsay na ny amerikana na ny italiana na ny espagnol na iza fa izao ny vadianao no fitahanao a lay firenena malagasy sy malagasy a raha tena ty tanyrazana mariny ianao hatsaro ny resaka aza miteny tsony na milady aza le andray fitany hoe renao ekeko renao fa ny lalàna tsotra beny no nanaisotra taminao a ny zom-pirenena malagasy satria lay safidinao lay toetsainao lay fomba na azahoanao sy ny safidiananao a lay soana taonao no nanala n'lay izy tao a lalàna no manatrika anao a ary manala
ny zom-pirenena tsy mila décret zany tsy manana zom-pirenena malagasy tsy malagasy tsony anao Andriamatofino nefa ngera tena ny fandrinay de tena mba hifanatrika tena mba hifandrefy nareo sy président Ravalomanana amin'ny fifidianana fa raha ianao no mirotsaka tsy ara-dalàna tsony ny firotsahanao ary ianao hitsipona-kotry ianao hitsipona potipotiny ianao Andriamatofilo fa tsy tia tany razana velively ianao fa tena namitaka ianao ary ny fitahanao eny hatramin'ny androm-panjakana toy ny ACC ny vahoaka malagasy ny fitsarana ny rehetra ny fitsarana zay mamoaka didy au nom du peuple malagasy zay indrindra zay le izy nefa voafitaka ohatraohatrazay ny namana faniriny ny fanehoan-kevitra manodidina an'izay fa dia anjarany rehetra no mieritreritra hoe aizany tsy marina aizany sarotra am'izay hoe fanehoan-kevitra nentina iteto zay na ny hevitra fa tsy malagasy itsony Andriamatofilo ka araky ny tegny teo no fanambarana milady aninona indray mbola anohiatrany ve lay fitaka ilay lainga tadidio fa maro ny olona nianatra eto am'ty fireneny ty Andriamatofilo maro ny olona mahay lalàna ary tsy voatery pahay lalàna na naveriny teto hoe tsy voatery agrégé en droit vao mahatakatra zany fa efa tratra ianao io maneke ny elokid baboana mody rariny fa endrena malagasy no ny teny zany ary zao ihany koa ny endro iaho teo no mody voky fa ny adala ny toyany dia manisika ihany satria mahakasika an'izay ihany tsaroko ty mandalo toko aty satria nivoaka tany amin'ny gazety vahiny tany satria raha teto amintsika moa reny takzay de efa ninana gagazo mahakasika ny fananana tsy mbola milaza izay ary tsy mbola afaka hiaffirme na hiconfirme araky ny teny frantsay ny amin'ny hoe fanana ny filoam-pirenena sy ny fianakaviny ataoko hoe filoam-pirenena no resahako mba takinay Andriamatofilo amin'ny fotoana zay ifampiresahanao mivoaka malagasy amin'ny alady ny hoe fanontaniana tokana de hoe manana inona ny fiteny azy mananjavatra misy fanananao ve any ivelany any Maurice any La Réunion any La Frantsa any Dubai na any Suisse fanontaniana tsotra no apetraka aminao manana ve ianao de fomba hoana ny nahazahoana ho azy satria fantatry ny rehetra ny orinasanao de misy orinasa roa tsotoneniko anarana tsotononiko anarana fa manao vola manahoana loatra raha toka manana an'ireo fananan'ireo ianao satria raha ny angom-baovao ampelantananay sy ny vaovao zay nampitainy ny avy any ivelany anay ireo firenena ny tononoko teo ireo de misy fanananao any ivelany any raha ohatra ka misy zany Andriamatofilo dia mba eto fantatry ny vahoaka malagasy fa adidinao izany tsy maintsy miteny ianao hoe manany aho makaramanana fomba hoana ny nahazahoako izany voaresaka ary ny hatrany aneo izay nisan'ny quartier tena atao hoe avolenta mitovy am'ireny eny Ivandry eny Mahatony reny zany eo akaikaiky ny reny vohatra frantsay ao tsy fantatra koa mitovitovy iny zany ny lanjanjany amin'ny any amin'ny boriboritany fahavalondra lasa ny fahenina ambiny folo any apariany any de misy miteny fa manana trano ianao ary manana fananana ka dia amin'ny mafiloam-pirenena amin'ny mamarika le fiandrianam-pirenena amin'ny mahambara fa ray aman-dreny ianao atreto aloha fa efa mihevaeva aloha maray aman-dreny ianao fa tsy maninona mbola tonono ianao ray aman-dreny ihany satria mbola filoha ianao atreto na zao zay marina nadia point 3 teboka sy ny sisa dia adidinao ary takinay amin'ny fomba entitra ny anambaranao izay hoe manana venao de fomba hoana nazahoanao ireo na hoe avy amin'ny volanao avy amin'ny orinasa nisy nanome sy ny sisa satria fantatray fa misy any nininona olazainao Andriamatofilo eny ary tam'ty herinandro ty député fetra ianao de efa nandalo teo anivon'ny anteny mera tsy anteny meram-pirenena fa teo anivon'ny commune urbaine Antananarivo renivohitra everina fa ararotina fandalovan'ny député fetra eto efa avy mpanolotsaina ny tanàna ianao ary filohan'ny veomerany vola teo anivon'ny mpanolotsaina ny tanàna Antananarivo renivohitra no lasa solombavambahoaka miboribory tamin'ny fahadimy ary filohan'ny vondrona parlementaire zany nandalo an'le Antanatohatra député fetra mitokona tamin'ny herinandro teo fiantohan'ny herinandro teo ny mpiasa teo anivon'ny CUA zany commune urbaine Antananarivo renivohitra fa mbola tsy naharaika rama raha tamin'ny 10 volana jolay teo zany lay fitokonana iny zany atao amin'ny enceinte ny CUA zany inona ny tena mety hoe fijery ny député fetra amin'iny hoe antony tsy nahandraisaka rama ho an'ny mpiasa ny CUA fa mbola nisy ay koa nefa ny adevitra zay miverina indray am'izao fotoana zao SMGD lay orinasa natsangany lay mpitatany eo anivon'ny commune urbaine Antananarivo renivohitra
Efa minitra vitsy zany sisa fa ezaka amitina an'izay ao anatin'ny 10 minitra reo rehefa tazako ao ny namana zokomonta fa tazako ao koa ny namana rina zay tokony andimby ny toerantsika mirahalahy eto fa dia ezaka amitina an'izay zavatra araka ny fomba fijerintsika satria voalohany indrindra aloha efa nyresaka an'io raharaha SMGD io sika raha vao nandray ny toerany amin'ny mabe ny tanàna azy ny merany CUA de tsisa fandremato naina ndray tsy toaina inona no nataony voalohany ny mpitantana n'izao commune urbaine Antananarivo zao raha vao nandray ny toerana izy dia ny nakakeriny ilay orinasa Easy Park fanosoloany ny anarany natao hoe SMGD tsy tadidiko tsony moa fanalavana azy na société de société de gestion municipale de digitalisation ohatrohatr' zay le izy ny endana le izy satria tafaresaka tamin'ilay tompony zany orinasa zany ny tenako sy ny mpitantana zany hoe Easy Park zany fa lasa korazana moa izy fa de ta io izy fa lasa korazana ry zanahary fa dia nisy moa ny aretina asana ny ombo noho izay nataony ny ekipa ny be ny tanàna nainy andray tsy toaina azy raha nandray ny toeran'ireo olona ireo zao ny zavatra nataon'ireo olona ireo omenareo anay io orinasa io nefa ny fampanantenany de ho foanana ny Easy Park tamin'ny fampelezan-kevitra tsy ny foanana n'ilay Easy Park fa nalainy le orinasa de nalainy ny mpiasany de nalainy ny tranony de nalainy ny fitaovany zato isan-jato de tonga de nyterena nyresaka tamiko iaho zany tompony zany orinasa zany alohanay ozy izy kristianina izay tsy te hiady am'ireo olonareo fa menasen'ireo olonareo hogadrainy izay menasen'ireo olonareo atao ariary telo ny adiny ray raha dimanjato ny adiny ray rehefa tsy manaiky ianao fa izao omenareo anay io hatramin'ny aktifa ny rehetrarehetra izy tsy nresaka amin'ny pasifa fa omeo anay io hatramin'ny mpiasa hatramin'ny trano hatramin'ny birao hatramin'ny ordinateur hatramin'ny fitaovana hatramin'ny eurodateur sy ny sisa dia alohanay tsy kelikely mivolanao averinay aminao tsy kelikely rehefa tsy anao anio anao dia ahita raharaha aminay zay mihitsy ny teniny teny lay PDG ny orinasa io tamiko zany araky ny teniko fanodimandry tamin'ny volana desambra io ara aloha iverenako ny resaka SMGD satria io le orinasa natsangany ingaben'ny tanàna sy ny ekipany izay efa navoaka ny mpanolotsaina ny tanàna Clémence sy Lira Faralahy ary ireo mpanolotsaina maro ohatra ny tofanana n'lay be ny tanàna anay ty société ity izay société nanaovana ankery fotsiny hoany nangalana azy de novana anarana fa aveo vo novana ny siège ho any tsara lalàna fa nisy ny fotoana zay mbola nijanona ny tao be oririka lohamboto tena hoe fanapara-pahefana tsy misy toy izany ny orinasana malagasy gasy ray gasy reny napiasa vola no anaovana n'zany toetra toy izany mbola ho avy ny fotoana nadinana anareo rehetra eo fa ny tena mahagaga de tsy misy miteny ny eny anivon'ny fitsarana ny eny anivon'ny tribunal du commerce ny eny anivon'ireo sampandraraha zay tandrify izany na ny bianco io na ny tsy fantatro io ny amin'io hoe fananan'olona tonga de bodonao de novanao anarana alatra zany ary eto koa zany rehefa novana anarana rala izy lasa nizy ary le orinasa am'izay rehefa novana anarana SMGD zao ny teniny ngaben'ny tanàna sy ny mpiara-miasa aminy omena ny SMGD ny fampidirana sy fanangonana ny etratany sy ny etratrano etra io IFPB sy ny IFT nany hoe impôt foncier amin'ny resaka terrain zay le IFT sur les terrains ary ny impôt foncier sur les propriétés bâties na hoe IFPB eo zany misy ny lalàna sy ny dingana zay tsy maintsy arahana fa fanitsakitsahana ny lalàna velona no manome alalana orinasa anankiray anangona sy taky ny etra any aman'olona misy ny sampandraraha de tsy iza fa ny sampandraraha ny etra irery any no afaka manangona sy mitaky ny etra any amin'ny vahoaka na any amin'ny orinasa mahazava be mivolaza ny any amin'ny code général des impôts mahazava raha ohatra ka itendra reo maly hoe manao anary ny société amétis no afaka manangona n'lay atao hoe etra am'le ivisa satria narahana le dingan'zay ary parcours du combattant nresantsika teto zay resaka parcours du combattant zay namana faniry tany amina raha tsy efa heritaona mahery lasa zay ny hoe matony société amétis afaka nanangona nandray ny aba de efa nisy narahana le dinga nara-panjakana sy zay voafaritry ny lalàna
nahafahany tonga tamin'ny toerana hoe izy manangona azy ary tsara ny mampahafantatra andrehetra fa avo efatreny no ny voangony teo anivon'ny sapana rahanyetra ny volana ampidiriny na tsy nilaza azy aranareo marina mety tsy d'accord nareo anivon'ny sapana rahanyetra fa io moa tsy de teny hidirantsika avo efatreny mahery ny vola voangony société amétisy oarina amin'ny vola voangony zany sapana rahanyetra zany raha toka mandray an'zany le atao hoe etra alohan'ireo mpivahiny na vahiny mpitsangatsangana fa iverenako le CMGD fa nananao va io andriamato be ny tanàna misy an'lay atao amin'ny teny frantsay iny hoe intuitu personné sy ny resaka hoe escalité inona lay société io inona ny maizy azy fanananareo manokana ve izy io ka na miala ra ianareo tsy be ny tanàna zay le atao hoe intuitu personné nareo zany actionnaire ka na miala ra ianao tsy be ny tanàna de mandray atrana ianao le vola sy trana na atao hoe dividende na ny atao hoe escalité de le escalité hoe amabe ny tanàna anao no mahatonga anao misolo tena ny commune am'izay fotoan'zay ka rehefa miala anao tsy be ny tanàna itsony dia lay olona misolo tena anao na le be ny tanàna lany manaraka eo no misolo tena ny commune eo amin'ny toeranao de misolo tena ny commune miaro ny intérêt ny commune ny am'izay hoe tokony anjaran'ny commune amin'ny vola miodinao nydikadikainareo daholy nataonareo izy ampisafotofoto na ny statut an'lay CMGD ny tena toeran'le CMGD de omenareo tsiny ny CMGD am'izao fotoana zao fa zay moa nanomboan'ny fanamarian'ny fizaran'ny faniriny lay vaovao teo hoe tsy voalongo karama ary nambara n'lay solotena ny syndicat satria zao ny navaly ny abe ny tanàna sy ny tompona andraikitra eo amin'ny commune urbaine Tananarivo tsy nanrotsaka an'lay vola tokony ho arotsany any amin'ny commune sy any amin'ny kitapom-bolan'ny commune sy any amin'ny trésorier municipal ny CMGD ilay efa tsy ara-dalàna amin'ny fitakiny an'ilay etra sy fanangonany an'le etra satria zay le kitranotranonareo menakavy zay le fikafika nataonareo tao akoatra ny fanendana manody io ny oronasan'olona tonga de mibodonareo de novanareo anarana de nampanateninareo hoe ho fanatsika io vo maika loza ny takedare sy ny vola miditra am'lay commune takedare tsy takedare ro 120 000 ariary tsy catégorie 1 2 3 4 aitsika tsy enjery fa atao amin'ny commune tsika tamin'ny fotoan'andro niaraka tamin'ny be ny tanàna neny lalora valomanana ka izay ny tiako teneny eto hoe tsy mahagaga itsony raha tsy voalola izy satria ny endro iamody voky ny adala manesika ihany mihinana nataonareo tony ny fanananareo manokana na eo anivon'ny commune urbaine Tananarivo na eo anivon'ny fitondrana foibe approprienareo ilay administration lay état ilay fananam-panjakana toy ny nanaova amin'ny filoam-pirenena na mafisiny tam'ireny anombina kozy izy ny atiavoloha anomezako terrain ho ana club anankiray zay locataire izy anefa amin'io mpanofy anao andriamatofoloha fa tsy tompony anombinanao amin'ny ahoana tsy hoe tsy tian'lay club akory izay tsy zay fa misy fombafomba tokony ho arahana misy zavatra mihoatra noho ny fahefanao ka rehefa nomenao ny ray tokony homenao koa ny hafa tsy horery ny club manana mizy azy atao Tananarivo sy ny manodidina fa maninona ny club ihany no nomenao toeranao izay tsy fanananao fa locataire mazava be ny tenin'ny faniry teo locataire anao fa tsy propriétaire ary kely sisy anao de hiala amin'ny malocataire anao ka izay le teneniko hoe appropriation patrimoniale amin'ny resaka rehefa manao perfectionnement na administration ianao de zay zany alalinao zay zavatra zay inona appropriendrareo le zavatra ary zay resaka appropriation izay raisindrareo tony fananany le fananam-panjakana amin'ny endrindrehetra sy ny lalam-panorenana karakteristika na mpitondra aty amin'ny tany mahantra tany tsy mandroso tsy andalam-pandrosona ny resahako fa tany miemotra tany mahantra tony nanaovana andriamatoandro rajoelona amin'ny Madagasikara de mieritreritra izy mianakavy fa azy ny rehetra toy ny ataony lay solom-bamboaka zay fa diso fantatra rehetra reny le endrika le hoe appropriation patrimoniale tsy fanananareo fa mandala nareo locataire izy namana faniry zay no maranako ny anjara fiteniko zay fa tazako iao re namandreo efa fotoana tokony andraisandrareo ny toeratsika indray satria mbola manana toerana lefa veriko any amin'ny faniry ny fitenenana ary mametraka ny veloma mandra-piresaka mandrapita fa tompo klasy tompo avy mbola maro ny adidy sy ny fotoana mbola hovonjehina imrahala sy ny solom-bambahoaka ka dia zay no mametrahana ampifaliana indray ary engane mba ampifaliana ny eonatsika sy fampiresantsika amin'ny fotoana manaraka mandra-peona tompoko fanamafisana fotsiny am'le resaka CMGD sy commune de ny fantanina apetratsika zany de hoe escalité ve io sa intuitu personné zay raha ohatra io zany ka olona manokana zay izy no amin'ny maha personne physique
handray ny dividende amin'io de zao détournement à ciel ouvert en deniers publics zava-misy eo anivon'ny commune urbaine Antananarivo renivohitra am'ty resaka CMGD ty zay tsy manana mihitsy alalana afaka anangona etra IFPB sy IFT zany orinasa zany ny abatsena ny parkina ny azonareo atao fa ny IFPB sy ny IFT tsy azonareo atao zany mivadika ho détournement zany à ciel ouvert mampigadro zany petratsika mazava tsara zany adevitra zany ka ho hitantsika eo moa zany tokony amaly sy iresaka ny zava-misy amin'ny akabeny ny eo anivon'ny commune fa ny eto député fetra teo izy eo ampiandrasana ny rina isika zany satria ho avy eto anko tonton moto dia anitatra an'izay adevitra izy satria mbola manakambary izy fa alainy resahany député fetra teo amin'ny alalany le hoe approche patrimoniale de l'administration mbola ho resahantsika koa zany ho resahantsika zany satria tena lasa ohatriny hoe alaina ho fananana bakoavina le zava-misy eto amin'ny firenena am'izao fotoana izao zany ny adidiny tony fandarany tony hiresaka lafin-javatra ohatran'izany mba ho fantatry ny vahoaka le izy ka tsika eto zany de tena makahery an'ireo mpiasa eo anivon'ny CUA fantatra fa tsy mora ary ny fijoroanareo tamin'ny alatsinainy teo manoloana n'lay fampiororona sy lay resabe samihafa voaka mihitsy ary ny resaka hoe lohana metisy fa nga ohatran'izany no mitatana firenena e tsy resaka jilambotisme anety e resaka état de droit resaka gouvernance izany ny atao hoe fitantanana firenena gouvernance état de droit ny atao hoe firenena fa tsy resaka jilambotisme tsy zany le izy tsy hoe raha miteny an'izany ianao de mampisehotratra ianao de milay be anao zay koa afaka mampisehotratra tsy hoe hiteny ianao lohana metisy de hivany zavatra rehetra non tsy mampivany situation bloqué zany fa zay le izy hoe mihevitra azy mihitsy reto olona reto fa tena tompony le fanjakana hoe tena eo an-tanana satria ve vazaha de tsinitsinina tsolo le malagasy mialatsiny a zay mbola félicité-tsika am'ireo mpiasan'ny commune mbola samijoro malgré betsaka ny fampitahorana betsaka ny adevitra mandeha anatiny fa misy solidarité créé de tazomy zay ho anareo mpiasan'ny commune Antananarivo renivohitra Rina Rabe Mananjara tsy hoe hipasoka ny efa malama akory fa zany zavatra rehetra resahany zany a dia tena ilaina ny mahafantatra azy ilaina ny mahafantatra hoe inona ny dikany inona ny eo ambadika malagasy vazaha malagasy frantsay malagasy inona ihany ty resaka vazaha lava tsy isy farany ty matoa zany io resahany eo anivon'ny fiarahamonina de sao de veriny sasany hoe tsy manan-katao le malagasy ka de iresaka an'izay resaka vazahany na resaka frantsay ihany fa matoa io mahazovahana eo anatrehany ao anatin'ny fiarahamonina de misy dikan'izay misy dikan'izay satria misy zavatra voadona ao amin'ny mahamalagasy mihitsy ty resahany ty misy voadona ao de misy fiatraikany eto amin'ny firenena zany indrindraindrindra hoe mpitatana indrindraindrindra hoe manana andraikitra eo anivon'ny firenena lay hoentinao a malagasy ray malagasy reny madagasikara ho an'ny malagasy ho an'ny madagasikara efa natao akira mihitsy zany misy dikany zany ny maizy azy amin'ny firenena malagasy fa matoa ty resaky ty mahazovahany any anivo amin'ny fiarahamonina dia eo indrindra le resaka fifidianana eo indrindra le resam-pifidianana hoe tena fifidianana président ny république ny président ny république tsika aperinasa zany zao a dia akalazany fety-pireneny raha fakapitso 14 juillet zay ho filazany any ambambavoatra azy 14 juillet ho avy ny 14 juillet raha fakarapitso de io 14 juillet io a ny frantsay zany fety-pirenena frantsay fahatserovana ny nandravana ny rindrimbean'ny la Bastille tantara frantsay zany a de ho an'ny frantsay zany mila mahay an'zany tantara-pirenena zany mila mahafantatra hoe inona ny dikan'zany inona ny atao hoe fiandriana pirenena
ka raha ohatra ianao frantsay na amerikana na anglisy anao de tsy maintsy fantatrao dikan'izay ary fantatrao ihany ko ny andraikitrao amin'ilay firenena izay anananao zoom-pirenena zany de io mifandringondringotra ty amin'ny resaka Madagasikara ty satria hoe tapitra ny fotoam-piasan'ny filoham-pirenena fa mivoaka zany ny daty iny dia septambra hoe mitapitra ny fotoam-piasany zany araka ny lalam-pandrenana nefa vazaha frantsay de ahoana zany de ahoana de zao ny lalàny e sinsisa dia antsara ny tsirairay no misaintsaina tsara momba n'izany rehetrarehetra zany tsy maintsy resahany iny eny ary raisika ny mpisehatra manaraka zany isaorantsika aloha ny député fetra sy namana fanira zava-manantany mitondra fanazavana amin'ny maro lafy teo fa dia eto ihany koa tonton Mota manan-javatra ho lazaina ihany koa zany Andriamatoa Ramota Arsaona alleloia momba nyty fiainam-pireneny ty mirabanao Andriamatoa Ramota Arsaona inona ny tianao androsoana azy ary aloha miaraba ny rina moa zany miaraba ny mpisehatra rehetra mpanao tsy lazaina ato amin'ny radio TV MBS sy ny Mada miaraba ireo mpanaraka ny fandarana miara-manonja ny any ampitan-dranomasina ny eto amin'ny firenena mandefa antso hoe mba teneno zao misy moa mbola miteny hatramin'izao ny hoe tsy zakanay le resaka le alika mivovo iny fa tena tsy mety aty amin'ny fomba malagasy rehetra tsy mahazaka an'iny fa tsy nareo le any amin'ny faritra ihany tenenina fotsiny tsetsatsetsatsyaritra iny dia miarabany rina mariny zany miazakazaka ny vaovao na tamin'ny herinandro zay ny ala teto moa misy ny vaovao nylatsaka hoe tsy ho avy indray ministra frantsay andraraham-bahiny de zany rehetrarehetra zany tiana horesahana kely fa izy nandeha tany amin'ny firenena afrikanina hafa tao Afrika atsimo izy zao nandeha fa le teto amintsika izy tsy nandeha ka zao nge dikany tolo zany fijeriko azy rina fijeriko azy nampianarana tsika rehetra moa zany tany amin'ny kilasy famaranana de zao hoe ce sont les lobbies pluriel lobby moa zany no mitantana ny firenena eran-tany teny anglisy lobby États-Unis moa zany ny tena fetomboany zany fa na Frantsa ary Angleterre Allemagne ary na ny eto Madagasikara nge tsika malagasy ny tsy zatra n'le izy tenen'le izy fa ireo président hoe irotsaka président anao lobby ny tena anton'izay zany mba ametraka diatanana eo amin'ny fitondrana hoe anao groupe de pression zay mantsy le tena izy hoe mba handray anjara de hitondra anjara brika eo amin'le fitantanana an'le firenena zay ny anton'le lobby anao zavatra tsara aloha zany sy ny hoe anina fa tsy ny hoe de hoe anao kitoto fa ireto olona reto reto rehefa jerena rina nge de zao hoe reto mihitsy nefa tsy normal tsy nandeha araky ny tokony ho izy hatrany amin'ny voalohany naninona le ministra frantsay tsy tonga araky ny henoko de zao hoe satria saika ametraka n'le tetezami teto Madagasikara araky ny henoko mariny zay sa tsy mariny ny olona any anaty fitondrana no miteny hoe tena horavy izy ty tsy aharitra tapabolana tsy aharitra faravolana tsony de hitsahatra ty fanjakany ty olona tao anaty fitondrana ny tenen'izany ay nisy resaka ny hoe anao tetezamita ametraka an'io tetezamita io ilay ministra frantsay saingy zao raha ametraka tetezamita izy rina tsy maintsy mifanaraka amin'ny olona rehetra de ifanaraka tamin'ny mpanohitra ve izy reto mpitondro reto moa zany efa manaiky an'izay de ohatrany hoe tsy hita tena tsy mbola mifanaraka tamin'ny mpanohitra izy teto atoerana mpanohitra ary atao tsy teto atoerana fa vita ny congrès ny tim de mbola nisy nalehan'ny mpitarika ny antoko tim sy ny RMDM tany amin'ny faritra sy ny sisa tsy mifampitaona tsy manam-potoana iandrasana an'izany le ministra frantsay de lasa izy fa ny tena tiako atongavana iresahana kely an'izay rina de zao nge ohatrany hoe saika anao zavatra tsy de hifanarahana loatra le génie mantsy ny tena saika ny resahana le groupe d'entente nationale momba ny fifidianana de ohatrany hoe olona hafahafa ny eo anatin'le izy satria olona hoe tsy représentatif
raha zay no fomba hitenenana azy hoe tsy aradrariny zany satria tsy mahasolo tena nizaniza loatra le olona mivoaka ny anaty tany amin'ny facebook inge le liste ireny zany saika atao hoe hitantana an'le firenena anao an'le fifidianana le ny olona tsy mahasolo tena ny vahoaka malagasy araka ny tokony ho izy akory de tsy misy ny tsy manaiky am'izany zavatra zany a de lasa le ministra frantsay ary fantatra mazava nefa fa tsy maintsy hiazakazaka ifehan'io zavatra io a ny frantsay ity ministra frantsay ity moa araky ny fantatra koa zany a de ao anatin'ny lobby Sarkozy hoe namany Sarkozy zany Macron ny président fa ny gouvernemanta frantsay ange raha fantatritsika mozaikana lobby maromaro fa tsy misy ministra tonga ho azy zany any am'ireny firenena matanjaka reny a raha tsy misy antokon'olona manosika azy azo toerana de le ministra frantsay io zany a raha rambahiny a misy antokon'olona nanosika azy ho tonga eo de misy olona manosika koa tia iandro nirina rajoely tia hitoetra eo de ohatrohatr'zay a fitambaran'le izy a so moa zany fa mbola tsy vita le izy a fa de tsy maintsy iresaka de hita eo a fanohizana ny resaka fa mijamino fa ny mpanohitra malagasy tsy maintsy fampiresahana am'zany zavatra zany fa tsy andehandeha rery fahatany zany a de ho hitatsika eo fa tsy de te hiteny zavatra betsaka mahakasika an'izay angamba fa zay le izy hoe Macron président groupe de pression lobby a misy samy hafa na ministre ny éducation frantsay reny tsy tonga ho azy reny mahatonga ny hoe misy ministra misy marokana ministra frantsay misy sénégalais ministra frantsay misy zay no mahatonga an'le izy mitambatra ao anaty gouvernement ohatr'zao a fa président Macron no filoha sy tena mametraka tsara hoe zao satria na ny antokony Macron io arange misy ny hoe ny prime ministre teo aloha hoe misy an'zao fikambanana anina maromaro a zay lasa miteraka anina de aty amintsika malagasy zavatra tena tsy maintsy mba tiako horesana angamba de zao efa tany am 2009 nametraka olona tsy tokony tsy manana qualité hitondra firenena zay ny nataon'ny frantsay teo mody natao fotsiny hoe meilleur opérateur tamin'ny ahoana raha moa zany le izy de namena 100 millions d'ariary tam'zany inona ka hatram'izao tsy hita mahay meilleur opérateur an'le olona aty am 2023 efatra amby folo taona aty arina tsy hita de tsy misy tetikasa mandroso ohatr'zay de mbola tiana ho averina indray ametraka anyreto génie reto fa mihevitra ny vahoaka malagasy ho tena badraodra ve zany misy frantsay moko ny teny hoe ce sont des macaques ny malagasy no zany ohatra ny ragidro de anaovana zay tiana atao de ohatrohatr'zay ve zany ny tianyreto frantsay ka manao rappel kely am'le ho an'le ministre ny affaires étrangères hoe mba ataovy araky ny fomba tokony ho izy fifanajana ny fifanatrena am'reto vahoaka malagasy manana ny solotenana izy manana ny tokom-panohatra manana ny mpananana fitondrana dia mba hifampiresao tsara de mifanaja sy mametraka ny zavatra tokony ho izy ary ataovy amin'ny fahamarinana fa mandeha any am' zavatra tena tsy ho zakanareo frantsay ange raha ohatra ka misy savoritaka eto sanatry enganeka tsisy efa mivavaka am'zany ny vahoaka malagasy mba tsy isiny zany a fa andeha pahamarinana ny fifidianana tsy misy matahotra zay fifidianana raha pahamarinana io fa de ho hitan'ny olona rehetra eo a ka zao ianareo groupe de pression mikasika am' Madagasikara ao amin'ny affaires étrangères mba réviseo tsara ny zavatra ataonareo a mba andeha am' fifanajana sy am' zavatra mendrika no tianareo apetraka hitatana ny fifidianana fa tsy kitoton-javatra rehetrarehetra zao a tediavinareo kasainareo atao efa miteny ny filohan'ny mpanohitra hoe tsy mila teteza mihitsy zay fa lasa misy blocage am' resaka financement Madagasikara ka zao ny fahantrana erahana miaina ve de mbola ho bloqué ihany ny financement tsy zaka zany fa de aleo a ohatrohatr'zay zay aloha voalohany tsy maintsy lazaina ririana am'ty resaka hoe fahatongava ministra tsy maintsy iveriny io raha matoa io marina fa natany Afrika Atsimo ary izy satria Afrika Atsimo nge mba lohany ato am' Sadek
tsy maintsy ho nyresaka nyty ka Madagasikara ty ka tsy zay tianao atao akory a no atao mety ametraka an'izay tianareo ataonareo fa hoe nareo ny puissanceny etsetretsetra fa raha tsy mifanaraka amin'ny malagasy le izy a de lasa miteraka zavatra mahasositra le izy fa de engane mba hifanaraka ny vahoaka malagasy solo-tenany vahoaka malagasy a sy nareo mpitondra frantsay a fa raha ireto mpitondro reto nge olona tsy azo atao référencé zay le izy reny ie ka iny moa tsy maintsy nresahana satria fandrainray daholo zany ty resaka hoe ministra ny raharaha-mbahiny frantsay tokony aketo Madagasikara raha matokolona tsy tonga tapoka teto izy nefa efa tao anaty programa ny efatra any voalohantoany taona nefa hoe programme ho avy niemitra zao tsy hitatsony izy a araka ny tena Andriamatora Motarsona teo hoe asa raha mbola hiverina izy na ona fa le solo-tena amin'ny foloalinda eto Madagasikara andray anjara amin'ny 14 Juillet ary Paris raha afaka apitso amin'ny matso dia io moa zany tsy hoe Madagasikara rery fa misy firenena afrikana ihany koa mandefa hoe tafika mandray anjara any sy ny sisa de hoe endriky ny fiaraha-miasa ny endriky ny hoe frantsay izy Madagasikara hoe fanakaiky satria tsy hoe firenena be deaibe le izy fa hoe Madagasikara zany anisany kay moa zany filoham-pirenentsika ihany koa frantsay zay ny mahasainyle azy riny zay zany hoe mety misy firenena dimy a aty Afrika ilahatra any amin'ny 14 Juillet ka anao anatiny ary Madagasikara ny mahakasika amin'ny Madagasikara zany hoe tsy tongatonga ho azy zany zay le ka zao afangely izy satria Madagasikara rery a no frantsay no président-ny am'ireo firenena manao défilé ka tsy fantatro na saina inona moa zany no entin'ireo le anao défilé any eny mba ny iny mba alefako fotsiny fa zao Madagasikara rery a no teratany frantsay a no président-ny hoe ndao atao hoe nangataka ho teratany frantsay ka zao nge satria zay le izy nrina zay a miresaka hoe fomba fanamboamboarana n'le fitenenana fa zako nge ataoko mahitsy fotsiny le izy hoe frantsay atao satria zao vao nangataka izy any de efa mirenie efa mandatsy ho malagasy izy nidika n'le fangatahana zay aloha okazava de za tsy mihevitra azy tsony hoe ohatrany malagasy fa nanda izy ary volontaire zay atsitrapo no nandavany an'le materatany malagasy azy de frantsay izy zany zay fa reto firesaka reto mpanoana ny fitondrana ka ny rany nge ngao am'le lalàna misy resaka hoe généalogie tsisy resaka tsy misy resaka an'zany nge hoe avoe ny arbre généalogique de zao hoe zao tsisy an'zany ao fa rehefa olona ny manda atsitrapo ny materatany malagasy azy amin'ny fangatahana zom-pirenena hafa zay mantsy nydika le hoe fangatahana atsitrapo izy ny nangataka de lazain'le anankiray fa hoe ka zany récompense de le anankiray ny teny récompense ny récompense nge raha matoty ka any am'le hoe chevalier commandeur any amresaka reny nge ny récompense fa tsy nationalité fa mba mihevery ka ireto olona reto tena olana am'reto olona retroreto a le tsy fahamarinana ao amin'ny fisainany tsy entitra ils n'ont pas la rigueur voulu amin'ny hoe anaovana resaka de lasa miteniteny foana ahoana ny tenenana hoe ka izy maninona moa ty izy teo ny tenenina izy mba namena fakasitrahana de namena national nangataka nationalité frantsay izy fa tsy fakasitrahana de nareo a tsy manana rigueur noho ny tsy fahamarinanareo de par votre malhonnêteté vous dites n'importe quoi zay le izy fa rehefa entitra ny olona tonga am'izay mety tena vazaha izy le hoe nangataka nationalité frantsay mantsy ny tena nanindrona malagasy aloha tonga de tsorona zay le lalàna tena manao mihitsy hoe rehefa mangataka hoe nangataka efa maninona ary nangataka very zay iny angamba tsy velabelatsika efa nyteniteneniny any député fetra te hoe faniry soa hoe ho fiarova-tenany tena neverany na tonga any fa tsy nieritrretra loatra an'zao izy de zao anazava izy am'la
filoham-pirenena sy ny mpomba azy ange tsy manana sansan'le rigueur le hoe entitra fa de amboamboarinika rehefa entitra ny olona miresaka aminy tonga de roany hoe tsy piasa zavatra nitranga nge zany le DGNO miteny hoe tsy anjarany fa mbola tsy nanao étude d'impact le anina tam'le resaka autoroute i Josoara Zafy Maleo zay moa ny anarany le ministre tam 2009 nanao hoe tsy mety ange zany monsieur le président fa zao ny fomba fanao raha resaka fitatana tonga de nyroany zay olona rehetra entitra ary reo olona nianatra dolo reo malala zany ary le ministra nanapa-kevitra tamy raharaham-bahiny le resaka Ukraine sorona koa ka zay le olona raha vao hoe entitrentitra de tonga de voaroka miala satria maninona tsy fantatry le patron be zany hoe entitra zany fa ny azy miditra ery amy pisterie de manao fandizana zay tiana na ohatra afindrafindraony ao ka tsy afindrafindrao arany ataony tsy misy bedy ange zany any amin'ny boaty tsy misy bedy zany fa de zay ataonao fotsiny fenao manala azy ozy fitenenana de ohatra zay ka zay le izy ho avy reto mpanohana ny fitondrana hoe misy anao an'izay mantsy zao melohan'le fitondrana resaka amy lahady hoe ka zao ange ka zao mandainga ary alohanay mifanena amy mpamosavy to zay mifanena amy mpandainga obolana malagasy zany satria tsy hita tsony zay marina rehefa mpandainga ny eo anatrenao fa zao aloha mifanena amy mpamosavy de manana voanjobory ianao de mba milamindamina zay fitenena manaraka ndray ary Andriamatora Motarsona satria mbola misy namantsika vantoly ary raisitsika ao amin'ny famaranana ny fotoana ny teny zay nivoiziny ity régime ity moa tamin'ny fotoana zay hoe nentina nambaboana ny malagasy talohany fifidianana tamin'ny 2014 de ny hoe iny lalan'iny de zany le teny nivoiziny zareo iny lalan'iny ny président Marc Ravalomanana mazava tsara hoe toizana ny lalantsika mazava iny fa neny mpitondra am'izao fotoana zao voizana tamin'izany de hoe iny lalan'iny de nandeha le lalana nasay nandiavin'ny malagasy zao ny fahantrana iny lalan'iny de tonga de nisy ny teny hoe le izy kay zany tena lalana makany akady kay le lalana nizoran'le malagasy satria nahoana 10,000 ny euro ray anio makany akady iny zany de tesitra sika hoe le rehefa ataon'ny olona hoe vola baoritra le ariary nefa volatsika io marary sika tenenany olona zany hoe vola baoritra le ariary satria 10,000 mahery ny ray euro tam'ty anio ty Andriamatora Motarsona tsika tsy hoe économiste be fa misy dikan'io misy zavatra lazainy io na tiatsika na tsy tiatsika ary resaka lanjam-bolo io de efa nasiny ny président Marc Ravalomanana fitenenana io tam'le MAP plus hoe tena tsy maintsy tena hoe averiny io zay mahatonga ny olona hoe lasa tena hoe soa ihany fa misy ny président Marc Ravalomanana io mipirofo tsy tsika mametraka an'io chiffre io Andriamatora Motarsona fa 10,000 miotsaka ny vola malagasy ataon'ny olona hoe vola baoritra mampalahelo izy ahoana ny fahitanao azy ka mahatonga an'izay hoe iny lalana lalana makany akady olona reto atraty amy commune Antananarivo atrany amy fitondram-panjakana ministra tsy olona tsy mahay mitady vola hatramin'ny ainany reo tsy nandraraha zany reo ministra ny vola moa tsy nanao an'izany zay nge mahasamy hafa azy amin'ny président Ravalomanana nge nanana ny orinasany mitady vola mampiasa ny lohany ampitombona mandresy lahatra ny any ivelany zay le confiance ka mbola eo am'le hoe mitady vola aloha fa ireto nge le hoe mpiasa mpanjakana sy ny etsetra de isaky ny fara fa le mitady vola mihitsy tsy hain'reto olona reto na ijerevy ty amin'ny commune Antananarivo manao bodongerina fananan'olona de alay de tsy alony karaha mampiasa am'izao afa hoe ka ny olona tsy mando vola ny olona tsy atoko isan'ny olona ianaoko tsy azo misy impact ange zany efe zany fanontaniana hoe maninona le olona ny tsy mahalohan'le ka tsy misy zavatra anaovanao am'le volany raisinao hatram'izay zay le izy tsy lalana vitanao zordira jerefitra izy zordira tsisy zavatra manjary eto Antananarivo de zao eloko eo anatrehan'Andriamanitra tenenina aloha zay
eloko eo anatrehan'andriamanitra ny tsy mandongo karama mpiasa zany zay nangeno ataon'ny fitondrana malagasy tsy alohan'ny karaman'ny CSS mibaka amin'ny latsinainy tsy nefa alohany- jerery eto le mpikarakara mibaka tsy alohan'le karaman'le mpikarakara-baka neny CSS CSS moa de efa io paramedy tsy zavatra rehetra ny borsa sy ny sisa neny ty merana tanina rivo ty a karaman'le mpiasa eloko eo anatrehan'andriamanitra zany za de maniry anareo mba iova fa tsy hanozona anareo a fa miteny fotsiny a eloko eo anatrehan'andriamanitra zany milazonareo hoe zay tena mikarakarany sosialy lainga fitaka vola karaman'olona ara tsy alohanao koa hoe mikarakara sosialy miotsaka ny fiainan'le olona ozy ny fitenenana vary tsy misy hoanina indre mandeha isan'andro sisa mihinam-bary zara fa mihinana am'zany de milaza ianao fa ikarakara tsy misy vola tonga eo efa ray volana ange zay ny voan'ny code minier aiza zay investisseur tonga eo aiza kitera vola malagasy miotsaka ka zany mampiosaka azy satria Hoe tsy iza misy ny investi le IDE zay mantsy tsy ny balance commercial ny tena andrefesana an'le vola fa ao anatiny tena majeur am'zany a ny balance de paiement ao anatiny ny singa lehibe andrefesana an'zany zany ka le IDE a ao anatin'zay tsy misy vola miditra eto tsisy be oaoaoa fotsiny zao vely rano hoe zao fanga zany mampiditra vola amin'ny IDE tsy fantatry ny olona fa tsy hanao an'izay ianao zavatra hitranga nge rina zao ohatra inona nanaraka an'le ady hevitra tamin'ny dondresaka ve anao tamin'ny lady le fetra sy inga andremorasata sy reto a IRD zavatra de ozy le ty le DG ny projet présidentiel anarany iny ny DG fa tsisy zavatra mitanisa fotsiny no in'iny fa tsisy zavatra ray hoe mba nandeha ohatra am'zany jirama ny barazy ery zany ny anaty littérature zany ngy ADG hain'ny olona rehetra zany raha hoe mahay barazy ohatra hoe volobe farantsany sy ny etsetretsetra hain'ny olona rehetra zany fantatry ny olona zao de tapaka foana ny jiro na barazy zato ara misy io zao tiako hoe resana tany saina io raha andeha io teleférika io katona daholo zany a ny orinasana Tananarivo satria courant herinaratra tsy toko tsy firoana no hoaniny io vao mandeha io ka raha mandeha io a katona daholo ny orinasa rehetra zay tsy manana groupe zany a de efa eo ny raisina zay aloha zany oka zava de zao tsy haiko ny vahaolana hoentin'ny ADG am'zany fa le DG o a milaza izy hoe école firy zao vita tsy menatra akory ianao ny anao an'zany nefa école leo ihany a lokonareo orange de milazanareo fa vita mialatsiny zay le hoe malhonnêteté intellectuelle de milazanareo hoe vely rano vita iny tam'le lalana atao hoe ataotsika oatra amin'ny Paris tany be fotaka iny mantsy landralo ay ianao fa tany ka lalana makany avaratra iny ataotsika oatra amin'ny Paris be fotaka nisy briky ray napetraka ao ve tao monsieur le DG ny olona ny aoka mahaly an'le valiny aloha ny olona mahaly azy eny ary mandeha de mandeha moa fotoanantsika andre mantora motarsona zany mbola misy olona ray eo avy any faritra vantoliara raha isika akoatran'izay inona mbola tianao amafina sy anehoana hevitra amin'ny zao fandara zao zany aloha verenantsika kely le resam-pifidianana mijery azy eto zao le hoe 6 novembre zany zao le premier tour 20 décembre ny deuxième tour de andro andavanandro reo andro andavanandro aza inona ny mba azonao tenenina momba zay aloha fa nahoana ny président Makaravalmana sy nympanohana azy avonina mba décidé hoe ilatsaka ary izy voalohany ary tatatatainy reo plaza vaovao any ivelany mihitsy le hoe ny président Makaravalmana ny voalohany nilaza hoe irotsaka hovidiana ka dia zay moa zany le izy mandeha filazana hoe amin'ny 9 novembre ny premier tour fa zao raha ny zavatra fantatra hatram'izay moko zany hoe ny listre ny CNI ange tsy miady de efa nisy resaka ny fanaovana taty amin'ny antoko tim sy ny etsetra hoe mba misy efa fomba ezahana anaraha maso ny listra mipetraka sy ny listra ampiasaina
ary de ambara am'reto mpitondra frantsay zay mihevitra metraka inona moa ty izy teo antiteray hitatana an'le fifidianana ao anatin'zany rehetrarehetra zany a no everina fa fifidianana mangarahara azonyreto itokisana ary andeha mpahamarinana ny fifidianana andeha fa ny andraikitry ny olo-pirenena koa tsy matahotra an'zay ty tsy matahotra an'zay zany a mpomba ny filora valomanana de hoe aloha ary andeha fa raha ohatra tsy mandeha am'zay laonina io tompona andraikitra am'zay a voalohany io seni io ny ministre ny intérieur ny ACC moa ngamba hoe tsy mbola tonga any aminy a ny valim-pifidianana am'zany de miala izy hoe ka tsy zay zany fa retsy fa zao tompona andraikitra nareo fa tsy ho zaka ny vahoaka malagasy ange ny hoe mbola zavatra kitotondray no atao eo ary mino a fa le ministra frantsay ho avy a mba hiezaka anao anina an'izay fa tsy voatery ho teteza mita ange zany fa ametraka rafitra zay ekena hoe hitantana an'le alina fa rafitra ekeniny rehetra de tena anao ny marina tokoa eliminena fotsiny ohatra le parametre hoe numéro ana carte d'identité nationale le en série tsisy idirany amin'iny parametrage iny tokony ajanony zay ka de zao zay a io resaka fifidianana io a matoky ny pomba ny filora valomanana matoky izy ko moa zany miezaka tady vahaolana mandrakariva hipetrahan'zany ampahamarinana de matoky zay tsy misy matahotra an'zany eto a mila mivavaka malagasy zay koafana be zay isorany rina napatsiazy zay tena marina ny asany devoly be de be a mivavary ery vahoaka malagasy a fa Andriamanitra manana ny hevitra iverana atsika hitondranantsika amin'ny fiadanana fa tsy loza dia manao veloma ny mpanaraka ny fandarana miara-manonja ny tenanay a ary de mametraka ny rina sy lay solotena avy any amin'ny faritry Toliara aminareo ndray mandra-piaona tompoko ena isorantsika Andriamatora motarisona aleloia mitondra n'izay fanazavana izay zany a dia ambava omana ampo mieritreritra toy ihany ny fandarantsika efa mamaraparantsika zao ka dia oraisitsika avy hatrany ny mpisehatra manaraka zany sady amaranantsika ny fandarana miara-manonja Andriamato Bruno zay no fahalalany ny be sy maro azy a dia izy moa zany dia avy any a Toliara tonga tatia Tananarivo ary miezaka ihany koa niatrika n'ilay kongresy nasionaly tetsy amin'ny Magoro tetsy Tanjombato de mbola tsy nody fa mbola eto manaraka ny zava-misy a Andriamato Bruno de mazava loatra ao anatin'ny RMDM izy a de eo ihany koa izy a ao anatin'ny Tiko Madagasikara ary manana fikambanana izay hoe fa tena ho atao ofisialy am'izay zany a izy io a Tama zay a fikambanana Tama fikambanana vohitra manaraka politika tambany vohitra manaraka politika afakely zany a tambany vohitra manaraka politika so de mieritreritra ny sasany hoe atao fakana vato fotsiny tambany vohitra so de mieritreritra ny sasany hoe izarana kasikety sy zarana lamba hoany fotsiny tambany vohitra fa manaraka politika zava-dehibe zay miarabanao Andriamato Bruno tonga somatsara eto amin'ny miara-manonja eto amin'ny MBS sy ny radio Madafindawary miarabanao Andriamatorina ary miaraba ny teknisiana ary miarahaba ny vahoaka malagasy manerana nosy zay magnaraka an'izao fandaharana zao na eto Madagasikara na any ivelany ary miarahaba any vahoakany Tiliara koa indrindra ny tenako zay miakatreto miarahaba nareo tompoko miarahaba ny ary miditra averansika amin'ny votoatiny miainga amin'le natongavanao eto Tananarivo aloha le niatrika an'le kongresy nasionaly dia miainga eo tsika tonga taty ianao a de niatrika an'iny a nanao fanambarana lehibe ny président Marc Ravalomanana de omaly nilaza ny mpitondra hoe zao ny date officiel anaovana fifidianana manakambara ianao momba an'izay rehetra zay manakambara tokoa zahay voalohany indrindra aloha isahorana lehibe président Marc Ravalomanana zay nanaiky ny fangatahanay avy any amin'ny faritra indrindra eo anivony antokotimy isahorana izy satria fantany ny marary ny vahoaka malagasy ary fantany ny fanaheliny vahoaka malagasy zay niantsoantso azy manerany district zay nandehanan'ireo hainy hoe
mijaly tokoa ny voaka malagasy de nanaiky izy fa ho candidat amin'ny 3 isa orana bevata izy ngany Andriamanitra hitahy azy sy ny ankohonany satria efa lentika ny firenena de mila ny dada mba hitondra hiverina ary zay ny antsoantsony voaka malagasy mba miverena dada ary latsa-dranomaso hitatsika regny fa tena misy latsa-dranomaso mihitsy satria mahatsiaro ny zavabitany filoam-pirenena teo taloha Marc Ravalomanina le olo ary zay mahatonga nyty fikambanana tamaty hoe tambanivohitra magnaraka politika satria le tambanivohitra mako ataon'olo fitadiava vokatra fitadiava vato fa am'izao le tambanivohitra zany fa tsy am'izay intsony fa magnaraka toedra rahampirenena ary natsanganay izy io mety hiboaka moa io atoato io ofisialy zany atoato mazava zay dia vitiny kongresy nasionaly voaka ny datim-pifidianana fomba ofisialy vonina ny mpanoana amin'ny président Marc Ravalomanana manao ny antoliara am'izay ny tiliara efa vonina efa ela Andriamatorina ary indrindra fa mifaritra zay misy anay any ambanivohitra teneniko volo amin'ny avaratsy tiliara igny efa tontolony dolo le toerana aloha hoe manomboka kiloaka soahazo kiloaka soahazo kilimaliniky antseva antanimeva betsioky efa vonina daolo reo akoatra ny tiliara de mbola misy toerana hafa koa tiliara de mako igny ay tiliara de igny fa tiliara igny moa am'tapitanany fa tiliara de magnavaratra igny efa vonina hanova rafitra ary efa vonina hifidy efa vonina hanova rafitra am'izao ao anatin'zany rehetrarehetra zany fahavononana am'le hoe hifidy goavana be zay le hoe fandraisana anjary mihitsy satria taux d'abstention mantsy tam'le fifidianana fara tsika zany hoe tsy mbola miteny hoe ianina fa am'le fifidianana le hoe fahavononana hifidy fahavononana tonga hifidy satria le tam'le taux d'abstention iny nisy any tam'le 2018 io zany saika manerana ny Madagasikara ka le fandresen-dahatra an'le olona le am'le hoe fatongavana mifidy aloha zava-dehibe zay satria izy ny daty eo fa mivoaka gnagny aloha de fa vonina efa ivolagny zay hoe zahay moa zany fa manentana an'ireo avao angatany am'le lisy mpifidianana sy ny fijerena ahoana ny fandehany tany tena fa vonina le olo agny ary tena nentananay hoe midira amin'ny lisitra fifidianana amin'ny lista fifidianana io fa io no ahafahatsika hiala am'izao fahantrana mahazo antsika zao midira na ny tanora feno 20 taona nezahanay hoe midira mamboara karatra midira amin'ny lista fifidianana io fa io no ahafahatsika hialantsika am'izao tsy fandriam-pahalemana mosary fijalia ka mamiangavy antsika hamonantona ny bureau fokotany hisoratra agnarana gnagny zany efa vonina fa presque efa vonina zany gn'olo amin'ny faritra gnagny io moa zao raha hoe ny ofisialy zany efa tapitra le daty efa tapitra zany le hoe fisoratana anarana ny mifokotany fa manomboka eto ndray zany de efa memafy lay fanaraha-maso de rehefa tonga ny datan'ny fotoam-pifidianana dia le hoe fandraisana anjara amin'ny fifidianana zany iny tena zava-dehibe satria hoe hialangalana ny ray so de hoe mbola hialangala ahoana ny fanentanana manoloana an'izay le hoe tena zava-dehibe ny izy tia le 6 novambra nijereko ato andro andavanandro le 6 novambra le 20 desambra andro andavanandro io fa tsy lahady tsy lahady io fa andro andavanandro fandaminana manoloana an'izany rehetrarehetra zany mba hanjakany ny fahamarinana sy ny le fandaminana moa efa mipetrapetraka aby le fandaminana mikasika an'izay satria le olo i araky teneniko igny efa nanentana zahay hoe mandehana hisoratra anarana amin'ny lista fifidianana nefa io efa tampitra le fisoratana anarana amin'ny lista fifidianana nefa mino fa gnombo any zany fa misoratsy daholo fa mitoy ny fanaraha-maso fa nanentana koa zahay hoe embeno ny safidinao tsy ho voa ilikilikin'olo amin'ny zavatra hafa zay tsy nifidinao aoka atsika samby hiamby samby hijery zay safidinao zay tsy ho voa vilivilin'olo amin'ny lalan-kafa de fa minao fa avy aty moa tsy maintsy mbola hiezaka hanao an'izay fa nentanana an'izay ny tsirairay raha fa tonga avy antiliara zay moa mafisana foana satria
rehefa tonga zany le datim-pifidiana efa nytenena tamin'ny fomba ofisialy a dia sao hoe vary mareo nde hiandro omby a na hoe nde hoary eny ny asa andavanandro asa andavanandro fa lay fandehanana mifidy ary avy eo ny fiarovana an'lay safidy tena goavana be zay mba tsy hanenenana indray zany rehefa hoariana hoe satria mety misy miteny any ambady any raha mpanao politika zany raha Bruno zany zareo mitarika fikambanana raha malagasy io raha malagasy io ka dia zay le hoe tena taux d'abstention zay elana mafy mihitsy zay satria ilaina lay fandraisana anjara le fandehanana mifidy amin'io fotoan'io zany moa zany ao anatina fanabeazana olo-pirenena daholo zany rehetrarehetra zany manaraka indray Andriamatoa Bruno akoatran'le resaka datim-pifidianana sy ny hoe fahavononana amin'ny fiatrehana ny fifidianana iny fahitanao nyty resaka frantsay malagasy zoom-pirenena sy ty sao lalàny fanjefo be misaotranao aloha nametraka an'izay fanontaniana aona mba fahitany ny any Toliara zany ny tambany vohitra manaraka politika zany ty filoham-pirenentsika ty kay frantsay nangataka ho frantsay de meny frantsay misaotranao nametraka an'izay fitoanana zay satria zay zany ny zavatra mampiasa loha gn'olo agny ndra gn'olo nifidy azy teo taloha indrindra moa gn'olo tsy nifidy azy kay hontsika toy le olo nifidy azy satria tegna moa ivolagny zay hoe olo raiky avao baka Toliara ao na gny nifidy azy teo amin'ny 2018 na pombany tim na TGV tsy maintsy mifampiresaka mifanao débat de eo zany mifanao débat eo de le débat amizay mihitatra amin'le hoe kay zany voafitaky zahay nifidy an'ty olo ty fa olo ty kay olo frantsay raha afaka pitsa feta afaka rapitso moa ny fetiny 14 juillet rapitso kay olo frantsay izy nandravana ny labasty de ny zavatra angatahako an'izany ho an'ireo olo mpanohana azy mpisolo vava azy mangataka anareo zay mpisolo vava azy aho zay manao an'ity fitondrana ty ao ka re tsy hisolo vava azy nareo ka hiteny lainga am'voaka malagasy ny sasany moa mahafantatry rina hoe lovana tamy dadadadadany sy dadadadadana ane hoe ny sasany milaza hoe niazony tamin'ny resaka diplomasia ane hoe ny sasany koa milaza fa hoe tokony lalagna ovaina ane io ny olona pahay lalagna nge zany manambarany zany olona mianatra lalagna zany hoe lalagna tokony ovaina eo fa lalagna efa ela nefa mba angatahako aminareo pahay lalagna zany hoe magnino io lalagna efa fahainareo efa ela nianaranareo tagny ankatso fa tsy mba niteninareo an'le professeur zay nampianatra anareo hoe lalagna efa ela tompoko professeur ka janogno fa ampianaro lalagna hafa zahay magnino zay tsy nataonareo fa nianaranareo io lalagna io nareo juriste mahay lalagna io ka théorie nareo mametraky fa hovana io lalagna io fitiavantena zany fahitana azy satria mahafitiavantena azy efa taonany io fitondrana io teo hoe magnino ary reo raha nandinika an'izay namovany io lalagna article 42 io tsy novaina nanombaka tamin'io efa sy taona io lalagna io fa taty orina efa navoaka ny gazety vahiny le fanagnany filoham-pirenena zoom-pirenena frantsay zay vo miteny nareo fa hanovany io lalàna io tsy tsenkegn'ny vahoaka malagasy zany sady malagasy tsy nalala n'io mihitsy anie hatram'izay 2018 tsy nalala ianao zao tsy nalala za tsy nalala ny olona rehetra tsy nalala indrotsaka président république ay izy efa any aminy efa amin'ny agny 2014 efa any aminy zao vao hoe anazava hoe iresaka inina paritaka sy ny sisa zay moa le izy hoe tsy maintsy fantatra foana ny marina ahoana zany ny fijerinao an'le ty le hoe resaka hoe fifidianana filoham-pirenena ta Madagasikara ty nefa izy moa mbola tsy niteny latsaka za tsy latsaka raha ilatsaka izy de fa miala teo zany amin'ny septambra tapitra ny fotoam-piasany raha tsy latsaka zany de fa filoham-pirenena de fa zay de fa manaraka ny lamina ara-pifidianana fa hoe filoham-pirenena voafidiny amin'ny janoary 4 sy 4 ny amiko zany ny zavatra angatahako satria henoko moa zany fa hoe hitafatafa amin'ny vahoaka malagasy amin'ny lahady ny raha angatahanay zahay Toliara zany indrindra zahay vahoaka ao Toliara indrindra fa ny fikambana zay tarihiko tama dia ny hilazany président filoham-pirenena ny marina hoe manana ny zoom-pirenena malagasy io tokoa ve izy ary na tsia
De raha hoe manana izy de inona ny inona ny antony antony nanagnana ho azy Ah, inona ny antony nangatahanao an'io zom-pirenena frantsay io nefa ianao malagasy maro ma miteny hoe malagasy ane igny rany ane malagasy babany ane malagasy izy ane niteraka eto Madagasikara eto de hataotsika akory zany reo havatsika zay manana zo pirenena vahiny agny Frantsa reo de tsy hazo andeha tsy zay ane igny tiany lalagna atao meserina raha araky faniny koa tsy zao tsy juriste sa tsy mpahay lalagna fa ny raha araky fijereko zany an'le lalagna tiany lalagna hateneny zany de hoe rehefa manana nangataka zom-pirenena vahiny ianao tsy tokony handray andraikitra ny raharaha eto amin'ny firenena indrindrindra fa ny resaka fifidianana tsy tokony handray andraikitra anao miresaka fifidianana filoam-pokotany tsy tokony handray andraikitra anao miresaka fifidianana maire communal tsy tokony handray andraikitra anao fifidianana député indrindrindra fa fifidianana filoam-pirenena satria ianao efa manana zom-pirenena vahiny hafa fa azonao atao mivezivezy a Madagasikara ty satria malagasy ianao azonao atao miteny malagasy raha araky n'igny lalagna igny zany ny fagnarakiako azy efa miondrika ao anatrehany sainam-pirenena lay firenena nangatahanao zom-pirenena mandohetra any am'le firenena nangatahanao manaiky ny lalam-panorenan'lay firenena zany atao hoe babena daholy amin'ny ao daholo nefa ianao numéro 1 eto Madagasikara de zay le tsy zakan'ny olona zay le zay zany mahatonga anay mangataka azy tsy hila solombava tsy hila solotena izy sady tsy solombava fa mangataka azy zahay am'lahady io ny hagnazavagnany hoe zaho marina tokoa fa manana zom-pirenena frantsay aho de angatahanay aminy hoe ino alalan'ino nahazahoanao an'io zom-pirenena frantsay io inona gn'antony nangatahanao azy de lazainy eo koa tokony hampiantso ny mpanao gazety rehetra izy tokony hilaza gny marina koa hoe laviko fa tsy misy io fa lainga nataony mpanao gazety vahiny ahy hagnaratsiny ahy fa tsy manana zany aho zay zany ny tena io henoy zahay vahoaka malagasy ankehitriny ny famakafakany an'io sy fagnazavana an'io mivantana aminay vahoaka malagasy ya raha ohatra moa hoe ny fanontaniana tokony ho apetraka amin'ny filoam-pirenena perinasa am'izao fotoana zao zany de be ary misy koa moa zany maro no miteny hoe maro hoe iteny izy am'lahady fa trop tard zany hoe le fotoana vao nikotrokotroka io zavatra io de efa tokony fahoteny izy asa fahitany Bruno tena marina to zay zany tokony fahoteny izy raha efa tara loatra tara izy raha ohatra zany raha tena marina raha ohatra ka fa nivoaky navoaky ny gazety vahiny igny zavatra igny raha fa niavy izy satria izy moa tagny ivelany tamin'ny fotoa igny nivoan'igny raha tokony fanagnantso mpanao gazety zany izy hoe zaho nagnazavany fiampangan'ny gazety vahiny azy fa manana zo isitraka zo nangataka zo na marina na tsy marina de tokony hiteny hagnazavany zay raha zay zany gny zavatra tokony nataony nefa lahady izy moa zany zay vasangamba zay vo afaky hiteny an'zany nefa i araka teneninao hoe trop tard li satria ny resaka fotoana zany misy dikany daholo ny resaka fotoana amina toejavatra ohatran'ireny eo ihany koa no hoe zavatra marary ny malagasy amaraparanazy sika Bruno jirama mba mitovy amin'ny vahoaka malagasy hoe miponiny toliara am'ty jiro tapaka lavy tya ohatran'ny eto Antananarivo ianao fa elaela ny teto Antananarivo satria niatrika ny kongresy nasionaly fa ny eninay de hoe ny any faritra hono de ataoko hoe hono mbola mafy lafitra noho ny mazony eto Antananarivo manao ny toliara sy manodidina sy ny any tanàna rehetra any hitatsika moa rina de matorina i Antananarivo eto ara nefa Antananarivo kapitalin'ny Madagasikara ty izao ny zava-misy Antananarivo eto mikasika an'io jirama io indrindrindra moa agny agny am faritry tiliara zao ny faritry tiliara zao tatarao mihitsy hoe faritry tiliara raha tamin'ny anao niala tany farany zao niala tany farany zany raha izy velo jirama manomboka amin'ny amin'ny enina maraina manomboka amin'ny enina izy de eo amin'ny 1 izy maty tampaka tsy miverina koa igny amy 1 igny raha tsy amin'ny enina hariva
de fa de vita aloha rehefa zany amin'ny aza enina mandrara hariva vita tanteraka ny aza mandrara zay mila herinaratra ny herinaratra ny mifanao sodira ny kôfira ny Mitondro ranomasina ao anaty mitondro congélateur ranomasina, tonga de congélateur, ny simba. mpanao hôtely rehetra io Sady mitaraina Ah, mitaraina De ny amin'ny enina hariva indray mpivarotry hena mitaraina satria le mpivarotry hena magnesitry hena agnaty congélateur raha fa tsy letaka ah. mitaraina iaby De tonga ny amin'ny enina de mirehitra kely tonga amin'ny enina mirehitra mamela olo hisakafo aloha de iny amin'ny enina amin'ny fito amin'ny valo amin'ny sivy tampaka indray tsy miverina indray koa raha tsy amin'ny enina maraina zay ny fiainana tiliara ny tsy fandriam-pahalemana moa de fa ety manokany tsy fandriam-pahalemana raha haly zany tiliara de fa na gny hividy zavatra hoe amin'ny sivy alina zany moa tiliara zay maha tiliara tsy miroro azy io sivy aly zany na ziska maraindray tiliara mbony kariko avao gn'olo fa am'izao fotoana enany zao tiliara miroro izy am'izao fotoana enany zao fa manomboka amin'ny sivy gn'olo fa mihidy an-tragno fa tsy afaky mivoaka zay ny fiainan'ny tiliara mikasika an'ity jiramaty mikasika ny jiramaty eny Andriamatorina jirama nge tsy tokony ho zao ny zavatra misy mahazo ny jirama fa fanjakana mihitsy zany a mandentika ny jirama io raha ataonay zany gn'analyse politique zahay mpanao politique toa tambavoatra manaraka politique manaraka politique to zany a jirama fanjakana ty fitondrana ty mihitsy zany mamotika an'io jirama io endriky ny fitantanana firenena tsy mandeha fitantanana jirama zay zany mamotika ny jirama satria gn'antony de zao jirama io ane tenenindreo imbenimbeny fa mahazo silvation amin'ny fanjakana vola be de be de ino ary tsy mampirenina an'ity jirama ty nefa vola be de be ny silvation fa matsimbola amian'ny fanjakana any jirama iregny hitatsika regny directeur jirama recherche directeur jirama izy magnarandre le olo efa tsy eto tsy zahatra mandeha efa tsy eto le olo zay vo mandeha le fagnambarana hoe agnambarana metraky fagnambarana ny tribunaly raha hoe atsy ity olo ty de tsy mahazo mivoaka a Madagasikara eto nefa le olo efa tsy eto de ino ary gn'antony zany Andriamatorina ity fitantanana ty firenena ty mihitsy zany fitondrana ty mihitsy zany le fitantanana ny firenena zany hafa eny ary jirama zany efa aretina ikambanan'ny rehetrarehetra iny aretina de ho avy moa zany ny fifidianana de anapa-kevitra ny avoaka malagasy miaraka amin'ny fanaraha-maso amin'ny atsipiriany satria tsy maintsy atao zay fanaraha-maso zay zany tena hitrikitrihana foana fahavononana ty amin'ny président Marc Ravalomanana sy ny mpanohana azy efa ela be zany no efa fantatra fa de amafisina fitazana ny olom-pirenena ihany koa mandeha foana ao anatin'izany eny ary amarana azy tsika andao ary prino eny voalohany indrindra moa zany fa eto am-pamaranana zany a miangavy ny vahoaka malagasy aho manerana nosy mba ho tonga saina amindray mitoraky toy amitoy amin'ny 2023 toy 324 toy mba ho tonga saina atsika ka aza mety rebereben'olo ho vilin'olo t-shirt drala 10,000 hoe vary 5 kapoaky nefa eretsereto-tsika agnatin'ny 5 tao igny raha amian'olo antsika igny fa spectacle spectacle tena mafana io spectacle arana daholo reto artiste malaza reo hoe de eo mitsinjatsinjaka eo de very le safidy nefa anao 5 taona manaraka me manaraka anao a io mba ho tsinjovintsika zao ny euro zao fa 10,000 ariary 10,000 mahery mahery 10,000 mahery zay zany ny tonga denihitsika tsika vahoaka malagasy aoka retsika mba ho tonga sainy am'ty ary fakafakaotsika tsara ny tantara tamin'ny voalohany ka hatra amin'ny farany nanomboka tamin'ny 2009 ka hatra am'izao nanomboka nitondrany dada Ravalomanana de hatra nanomboka tamin'ny 2009 mba hahaizantsika misafidy tsara hoe iza le olo tena tia tanin-draza hagnavitra ny toy firenenantsika toy miangavy anareo ary miangavy koa antsika agny ambany vohitsy ny tiliara zay mikambana ao agnatin'ny fikambanan'ny tama mba hiamby tsara sady hifidy tsara zay olo zay apetraky tsika eo ary hiamby tsara gny safiditsika tsika mba tsy io ho veriveren'olo isan'andro efa mipetraka tsara velo le organisation isapoky isaky ny bro fandatsambato efa masy tena goavana be iny io zany aminay a isaky ny bro fandatsa fanaraha-maso ny rehetrarehetra gn'aminay zany efa mipetrapetraky io so de hafa ny ary za mantsy le tamin'ny taloha hoe hafa ny aty de zavatra fa mivoaka ary tsy resaka be momba an'izay fa am'le hoe mba tena fiatrehana an'le izy mba anjakany ny fahamarina satria hoe ny ratsy kely lalana
io zany efa mipetrapetraky zahay zany am'ty andriamatorina de Hafa ny taloha mino fa am'ty 100% zahay fa hafa taloha hafa am 2018 igny tena hafa fa 2018 tena andray andraikitry nareo zany hafa am'toy fa tena handray andraikitry ary tena handray isy andraikitry akatory mihitsy io amin'io fotoana io de ary na magnesitra an'io vokatrio aza mety mbo handray andraikitry koa zahay satria lentiky loatsy ty firenenantsika ty mahantra loatsy le firenenantsika ty isaorantsika andriamato Bruno zay RMDM tiako Madagasikara tama dikany tama moa zany de hoe tambany vohitra manaraka politika niseratra teto amin'ny miara-manoza teto amin'ny MBS ny radio Mada dia mirary soa azy isika ho tody somatsara any tanàna any satria niatrika ny congrès national izy de mbola eto Antananarivo rehefa hoe anomana ny fiodina zany any an-tanàna ny Toliara ka dia mirary soa atsika rehetra ihany koa indrindra ny any Toliara any zany amin'ny ty fiatrena ty raharamanga raharam-pirenena eto Madagasikara ity de ho samy tahin'Andriamanitra isika menakavy zay ny namarana amin'ny fandarantsika veloma tompoko. N'a pas la crainte.